Dia alakamisy 2 Aogositra 2024 ity anterina ny arabo ambampiratso ho antsika mianakavina ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina isorana ihany koa ilaina ary noho ny fitahiny sy ny fitantanany ka mahatonga antsika mianakavy hiaraka indray eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada izany. Raha ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity toy ny mahazatra eo ny famakafakana ny zava-misy eto amin'ny firenena eo amin'ny alalan'ireo fitondrana ny vaovao maro samihafa. Ny vaovao moa zany betsaka fa misy amin'izy ireny no tsongaitsika ary hitondrantsika fanazavana sy famelabelarana misimisy kokoa mba hahafahantsika zany atao hoe maraka tsara ny toedrara amin'izao fotoana izao fa tsy ho sepitra ao anatin'ilay fisafotofotoana ao anatin'ilay adi-piainana ao anatin'ilay fahasairanana zay iainana isan'andro san'andro dia hitondrana aminao ny fanazavana misimisy kokoa amin'ireny lafin-javatra izay miseho ireny. Raha ny fandaram-potoana amin'ny ankapobeny eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada zany dia hiakatsihatreto rehefa alakamisy tahaka an'izao ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara Mamy Rabenirina zany tao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo. Izy moa dia questeur fahatelo eo anivon'ny teny meram-pirenena ary misahana ihany koa ndraikitra amin'ny hoe sekretera jeneraly ny Tiko Madagasikara. Mbola ho avy eo izy fa ny fotoana zany dia efa alamitsika araka izay. Ny faniriana dia hoe ny iarahanao amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada hatramin'ny farany ka ao anatin'izany no hoe tsy ho fotoana very fotsiny fa tena mba azahoanao zany zay zavatra tokony ho azo sy miteraka ihany koa mba hoe fahazavany zavatra zay maizimaizina isan-karazany eo amin'ny resaka fiainantsika eto Madagasikara dia ireny zany mba hoentitsika miatrika ny fiainana sy ny amin'ny hoe ay ve ohatran'izany ny zava-misy, ay ve izany no tena hoe marina, ay ve zany ny tena hoe hitsiny, ay ve misy zavatra tsy mety ohatran'izao ka ny fahafantarana ny tsy mety no ahafahana manitsy ny dia zany amin'ny fiatrehana ny hoaviny taremarika ohatra izay mivoaka etsero, misy ny avoakan'ny avy any ivelany, misy ny avoakan'ny avy ato anatiny takan'ny tatitra nataony Istatomaly dia ireny dia fitaovana hoentina manatsara ny fiainana zany fa ny olana dia izao ny sasany zay tokony hampiasan'ilay fitaovana izay na ny taremarika zany raha zay no ho asitsika fitenenana dia atao hoe mitody damosina amin'ireny taremarika ireny kanefa ireny dia manampy indrindrandrindra moa zany amin'ny hoe fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zay mikorosofahana tanteraka amin'ny lafiny maro mihitsy amin'ny fiainantsika dia ny fisiny ireny taremarika ireny dia manampy amin'ny hoe ahoana zany ny tokony atao raha resaka taremarika tompoko resaka teknika izany ary tena manampy ireny taremarika ireny tsy misy resaka idiran'ny politika raha ny resaka hoe taremarika satria tena resaka teknika no atao zany mba hivoahan'ireny taremarika ireny raha nataony istaty ohatra fa ato ananonato misy mamoaka taremarika zay everiny hoe mapetipety azy fanga zany le izy tsy ny taremarika zay mapetipety anao no mahatonga ny firenena androso tsy izay mihitsy fa ny taremarika marina sy hoe tena mitombona iny no fitaovana hoentina ampiasaina izany ka io moa ohatrany hoe samy manana ny taremarika izay avoakany fa mbola iverenantsika ny momba an'izay rehefa avy eo fa resaka politika aloha isika resaka ihany koa zavatra tsy azo lalovana fotsiny amin'izao satria dia arapaina aloha zany ny mpanao baskety malagasy na ny lehilahy na ny vehivavy eo amin'ny U18 fa tafakatra any amin'ny demi-finale amin'izay hoe fedinany midakany Afrika izay eo amin'ny U18 ekipa pirenena io ary dia tena hoe voninahitra lehibe ho an'ny firenena izany hoe ekipa pirenena tafakatra any amin'ny demi-finale
amin'ny fiadina ny hoe mahay indrindra zany iza amin'ny mahay indrindra ty Afrika amin'ny U18 amin'ny basket na eo amin'ny lehilahy na eo amin'ny vehivavy. Tena zava-dehibe zany hoe demi-finaliste zany tompoko amin'ny resaka afro-basket aty Afrika. Tena goavana be zany ary tena hoe mitondra ambony de ambony ny voninahitry Madagasikara. Ilay Madagasikara efa hoe amin'ny lafiny mampalahelo foana no ahafantarany zao tontolo zao azy, amin'ny resaka fahantrana foana no ahafantarany zao tontolo zao azy, amin'ny resaka hoe tsy fanjari-tsakafo, amin'ny resaka hoe kere, amin'ny resaka hoe taremarika maro isan-karazany zay any amin'ny rambony isika, amin'ny resaka fampandrosoana resahana amin'ny PIB ka resahana ny arikarena faobe ka resahana ny tany ankizy miditra an-tsekoly ka tenen'ny Stade Malina fa mbola ratsy be ny tany izay fidiran'ny ankizy an-tsekoly zay, resahana ny momba ny famokarana hoe fahavita-tena ara-tsakafo mbola manafatra vary ihany, resahana zao zavatra ratsy foana. Fa ity omaly ny baskety, ny tovolahy sy ny tovavy malagasy latsaka ny 17 taona na ny U18 dia demi-finaliste eo amin'ny baskety izany. Tena zavatra lehibe zany tompoko, tena zavatra lehibe. Toy ireny efa vitan'ny Baria hoe tafakatra quart de finale tamin'ny kanina ireny zany le tany Egypta io niarahantsika na itiny. De io le nitenenitsika omaly hoe ny tanora, ny fanatanjahantena, ny zavakanto amin'izao fotoana zao no mampiakatra avy de avo ny voninahim-pirenena malagasy izany. Tokony ho tonga saina amin'izany ny zay manana andraikitra eto amin'ny firenena. Akoatran'izay hoe fanatanjahantena izay, reto zao ny tovavy malagasy reto izay tena hoe nanao ny aintsio zavatra efa nampitsamboamboatra ihany kolo ny lalao ny vehivavy sy malagasy sy ny tanzaniana omaly, fa dia tafavoaka ihany isika malagasy zany, ka dia tena hoe mitondra voninahim-pirenena ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Fa hoe raha ny aty zany amin'ny hoe fampandrosoana amin'ny ankapobeny zay misy fitondrana eto, misy fanjakana eto, de tokony tena hoe andinika. Ahoana moa tsy hoe andinika? Satria tena ny zavatra iainana eto amintsika dia manahirana be. Ao anatin'ny fahantrana foana ilay malagasy, resaka fitiavan-tena manjaka eto, resaka atao hoe miteraka zavatra ratsy no manjaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. De hoe tsy misy ny krizy ho ny mpitondra fanjakana, misy ny krizy, tena misy ny krizy na inona fanazavana ao anatin'ny hoe fipasipasohan resaka manoloana zany toe-javatra any. Misy ny krizy eto Madagasikara, ny krizy anatiny eo anivon'ny mpitondra ao, misy zany profond zany zao impiry ny hoe nikitiana ny mpikambana atao anatin'ny gouvernement tsy efa indimy zay sa impiry sa inona ny prime ministre eo ihany, fa le ministre no voakitika, misy esorina, misy avadika toerana sinsisa krizy ny dikan'izany. Ny filarantsika eo amin'ny resaka fampandrosoana PIB sy ny namany, tsika any amin'ny farany any foana voaklasy anisany hoe firenena mahantra eran-tany, misy krizy matoy anao zany klasen'ny olona hoe firenena vulnérable, firenena mahantra, dia misy krizy zany ao. Tsy asitsika resabe ny momba zay. Fa raha ny resaka hoe le fanatanjahantena teo dia tsy mpilalao ihany no mendrim-piderana, fa ny malagasy iray manontolo mendrim-piderana, indrindra ny tonga tao amin'ny kianja mitafy mivady fotsy tao Antsirabe sy ny tetsy amin'ny Palais des Sports, mendrim-piderana ny mpanohana izay nandany vola guichet fermé guichet fermé raha ny tetsy amin'ny Palais des Sports omaly tamin'ny lehilahy zany fionan'ny Madagasikara sy Guinée. Guichet fermé, inona ny dikan'izay? Na ao anaty fahasairanana raha malagasy tompoko na fidirana atao amin'ny Palais des Sports omaly dia nahafohy vola ireo olona be dia be, hatray na guichet fermé azy, ireo olona be dia be zany nanohana ny ekipam-pirenena malagasy tamin'iny atao amin'ny Palais des Sports sy tany amin'ny vady fotsy tany Antsirabe iny. Hitatsika amin'izany fa tena hoe
ny vola zany eo fa rehefa eo lay fitiavatanindrazana satria fanoanana ny ekipampirenena tompoko de midika fitiavatanindrazana zay le izy fanoanana ny ekipampirenena amin'ny fanatanjahantena na foot io na basket io na tsipikanety be io mampalaza ny député rastany zany tsipikanety be zany tsy atory vanjodina am'zany izy dia fitiavatanindrazana no dikan'izay ary ny ekipa ao anatina fanatanjahantena ao anatina taranja anankiray dia miaraka zay no ma ekipazy miaraka marina hoe misy ny hoe tena mpanetana ao anatin'le izy fa fiarahana dika zay ohatra zany ihany koa ny fitondrana ny firenena ny mpitondra ny firenena de ekipa tompoko de misy ny mpitarika azy de misy ny kapiteny dia ao zay ka ny fiarahandreo zany no ahitana vokatra tsara de okotsika samy andinika ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka io ao anatin'ilay ekipa raha raisina amin'ny baskety raha ny tamin'ny vehivavy zao misy ny hoe teratany malagasy izy fa ny ivelany izy no milalao ohatra anisan'izany ohatra i Marion Fity Rasolofson zay nanao an'le tir 3 points zay nahatonga ny Madagasikara io izy io nahatonga ny Madagasikara ho tafavoaka nanoloana ny tovavy tanzaniana 58 ny score efa segondra vitsy de vitsy tsy hifaranana fa tonga de niriatan'ny Marion Fity Rasolofson tir 3 points tonga de kofina ny tanzaniana nandohalika tanteraka tsisy azo natao intsony zany ny finiavany zany finiavan'ny mpilalao malagasy inona ny tena zava-dehibe ilay fanapahan-kevitra ka ohatrany hoe ry Marie Fity Rasolofson zany dia nandray fanapahan-kevitra izy hoe hotifiriko ty satria raha 3 points ty de tsy ho tafavoaka ntsony ny tanzaniana dia nataon'le izy dia nitondra vokatsoa zany le fanapahan-kevitra ny mpanao fanatanjahantena amin'ny mpanao baskety ny mamelesona tompoko amin'ny resaka fanapahan-kevitra zany le fipetraky le izy tato amin'ny lehilahy indray dia nanao zay ho afa ny guinéanina fa tsy tafavoaka nalohana ny malagasy 59-47 le score farany teo de resy ny guinéanina dia anisan'ny ohatra zao hoe tena nanome aina ny ekipa malagasy i Mathias Mady io izy io zany ny tovolahy zany Mathias Mady de milalao any amin'ny Elan Chalon zany club anankiray any Frantsa any izy io ary tena hoe izy mpanetana ary zany hoe tira lancer franc any Mady zany de fa mangovotra ny guinéanina isaky ny tifitra lancer franc tompoko i Mady raha le lalao omaly zany satria tena nanaraka akaiky an'iny mihitsy moa zany isika menakavy tena hoe napisy tena hoe fidinany farisiana teo amin'ny Guinée ny lalao zay naseho an'ny Mady tsy Mady ihany fa maromaro ry zalahy zany no tao hoe tao anatin'izay hoe ekipa pirenena izay raha teo amin'ny lehilahy izany reto lehilahy reto zany iona amin'ny Mali zay somary taolataolana ihany reo fa tsy mampanina zany fa alao miona amin'ny taolana de am'izay hita ihany koa zany ny niveau anatin'ilay izy ny tovavy malagasy ihany koa zany moa tafakatra am'izay demi-finale izay ka ny tiana ho tenenina de izao amin'ny resaka fanatanjahantena sy ny fiainam-pirenena zao le izy ilay fahombiazana aloha omaly teo mitovolahy sy mitovavy malagasy tamin'ny baskety ka nahatafakatra an'izy ireo zany any amin'ny demi-finale lasa demi-finaliste zany tsika eo amin'izay basket zay aty Afrika amin'ny U18 iny aloha zany dia atao hoe tena nampisy herim-po indray ilay malagasy izay fareraka ao anatin'ny fahasairanana zay ny zavatra iny tena hoe nampisy herim-po indray nampisy fientanana indray famoazana indray ny fitiavatanindrazana satria rehefa maharesy isika dia tadio tsara fa Madagasikara ny voatonona amin'izay Madagasikara iray manontolo io tsisy hoe mpanohatra na ny mpanohana ny fitondrana fa Madagasikara iray manontolo ny malagasy iray manontolo no indraindray n'izao tontolo zao rehefa mahazo fahombiazana isika eo amin'itony resaka fanatanjahantena itony zany hoe ny resaka fanatanjahantena tompoko aza ampidirana resaka politika
politika politisiana zao fa rehefa mahay dia mahay izany mendrika andrafitra ny ekipa-pirenena dia izay no atao dia ohatra zany koa ny amin'ny fitondrana ny firenena tompoko izany mendrika amin'ny fitondrana ny firenena izany mendrika ampendreketana ny andraikitrato fa tsy ny resaka politika politisiana sy fitiavatena sy kajikajy any ambadibadika any no arosy de melo dia tsy kakitsika raha mivaralila misy ane tena hoe tsy mahafe mihitsy ny andraikany fa hoe no ny etikety izay hoetiny zany aza na any amin'izay misy azy any na any amin'natoko na any amin'inyo na any amin'inona dia iny no entiny hoe anatanterahana n'ilay andraikitra dia tsy tafavoaka fa ilay tena mahay dia miafiafy ety amin'ny sisiny aty ohatra amin'izany ohatra io resaka ery Madagasikara io be dia be io resaka jirama io ahitantsika an'izany misy ny tena olona compétent ary misy ny olona tsy compétent fa le tsy compétent no mipetraka eo amin'ny fibaikona ohatra zany ahitantsika an'izany amin'ny toejavatra maro dia ilay hoe may mila ranondranony may mila misilelaketsy makatsy makaroa dia zay no mahazovahana dia tsy tafavoaka ny izay raharaha izay atao zany ka zany ny resaka fiainam-pirenena dia tony zao manome ohatra tsara mihitsy ny tovolahy sy ny tovavy malagasy eo amin'ny baskety manome ohatra ny lehibe ny tanora eo amin'ny fanatanjahantena manome ohatra ny lehibe manome ohatra ny mpitondra ohatra tsara ilay satria le baskety any ekipa le baskety ary ao anatin'ny taranja baskety dia misy ny point misy ny rebond misy ny inona koa ny passe décisive misy ny oops misy an'izany amin'ny baskety misy ny bras roulé zany hoe zavatra be dehibe zany no mifangaro azahoana n'ilay fahombiazana tsy olona ray akory no eo ambony kianja fa fifanampiana sy fifamenona no azahoana vokatra ao anatin'ilay fifaninanana zay ny amin'ny fanatanjahantena dia ohatran'izany ihany koa ilay fitondrana ny raharaha-pirenena mitovy tsisy hafa amin'izay ka raha vao misy anankiray na roa no tsy mantanteraka ny andraikiny dia tsy tafavoaka mihitsy io tsisy baolina tafiditra mihitsy io fa le izy mantsy ny zesta teknika mibetsaka raha ty amin'ny resaka fiainam-pirenena zany zesta teknika mibetsaka fa mibaolina maty tsisy kanefa inona no isaina inona no mahatonga anao ho tafakatra ny amin'ny demi-finale raha mibaskety U18 mibaolina tafiditra no mahatonga anao ho tafakatra na eo amin'ny lehilahy zany na ny eo amin'ny vehivavy dia hoy isika hoe manome lesona ny tompona andraikitra isan'isany eto amin'ny firenena ny tanora malagasy ary tena hoe nanao ny aintsio zavatra mihitsy izy ireo na ny tany amin'ny vatofotsy teo amin'ny vehivavy tany Antsirabe na ny teny palais des sports teo amin'ny lehilahy tena hoe niady hatramin'ny farany le lalao vehivavy moa tena nampitsanga mitoetra mihitsy satria efa 58 efa segondra sisa no ny saina tena hoe ahoana ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka fa ny fanapahan-kevitra zay no raisin'ny fity tira 3 points no nampandoalika ny tovavy tanzaniana fanapahan-kevitra zay le tena goavana be zay tena hoe fanapahan-kevitra izay no raisiny amin'ny fotoana izay nabedy azy tonga dia ndriatan'le izy velomalava ry tanzaniana ka le tanzaniana efa nanantena ihany koa ry zareo tamin'ny voalohany izy aloha efa somary lozany malagasy dia avy eo tratra le skôry dia avy eo noarany reto tovavy tanzaniana reto ny tovavy malagasy dia teo amin'izay le ohatrany nanahirina hoe ahoana izy ity tafavoaka sa sy tafavoaka fa eo amin'ilay hoe fanapahan-kevitra farany dia goavana be iny ary resaka matianina zay ny fanaovan-javatra tompoko satria manome lesona ihany amin'ny mpanao baskety dia rehefa manao zavatra ataovy amin'ny fomba matianina professionnel fa tsy zany hoe manara-penitra izany io moa ohatrany hoe kilalao tely le izy fa tena misy dikany ary misy fiavahany
reny fanapa-kevitra nataony fity ireny le tira 3 points ka nampandoalika ny tovavy tany zany anina professionnalisme reny ninonninona tenentsika professionnalisme reny fananana traikefa reny tompoko fa raha miaotraohatra de tsy ho tody mihitsy am'ilay tanjona izany raha ohatra ka ny hoe ny aotraohatra ohatra zany ihany koa nendro madi teo amin'ny lehilahy zany tena hoe professionnalisme no nasehoany teoko moa ireo namany rijery sy ny namany izany tao amin'ny ekipapirenena malagasy amin'ny lehilahy tsy jery député akory fa jery mpanao baskety ny anarana tamboandro fa tena hoe misy ny fiarahana ary le fahaizana manokana sy ny fiarahany rehetrarehetra no nanomean'ny fahombiazana ka inona ny tiano tenenina am'le izy hoe resaka raharaha politika sy fiainam-pirenena ve de mifandray amin'ny resaka fanatanjahantena mifandray mihitsy satria any tovolahy sy ny tovavy malagasy zany zao miresaka baskety dia manome fitaratra tsara ho an'ny rehetrarehetra ary nampiakatra ny voninahim-pirenena ilay malagasy efa tena reraka ao anatin'ilay fahasairanana ningainy le baskety indrem-pandeha tany evato fotsy Antsirabe sy tato amin'ny palais des sports Mahamasina ningainy indrem-pandeha de tafakatra daholo indray aloha lefa le hoe ampipo efa tena hoe nalezolezo tariananina tary ka nany tsy de mpanaraka baskety ary de mba liana tamin'ireny lalao omaly reny ahoana hony nanahoana ihany no vokatra izy tao de na tsy mpanaraka baskety ary lasa nanaraka an'ilay baskety ary ny fanatanjahantena de fitazana tsara ho an'ny tanora mba tsy tonana ampona sy lozana ny fokarongony sy manao nyty zavatra tsy manjary rehetrarehetra ty mifanatanjahantena ny tena hoe hoentina miatrika ny fiaina zany mba tsaratsara ny fiaina de jereo tsara ny tanora malagasy ane no mitondra avo ny voninahim-pirenena any ivelany any ny tanora malagasy raha ohatra ny tondro madity ino zao tena hoe ho lasa lavitra io bandikely io raha imadia takan'izany ihany koa izy le nanao 3 points teo ifity teo amin'ny vehivavy ho lasa lavitra eny vao U18 vao 4 taona mbola tsy mihoatra ny 17 taona manana ho avy mamirapiratra mihitsy fa raha hoe eto Madagasikara ve amin'izao fahantrano zao ahoana moa ny fomba hivoarana am'izao fa any ivelany izy maafaka misandratra tsara mihitsy na ny ara-pitaovana na ny sakafo na nina be debe zany ny kipitsipitso ny afahana mivoatra de any ivelany ny tanora malagasy mendrika zany tsy maninona mihitsy zany fa mba hoe ireo eto Madagasikara mba iza no hikarakara azy ahoana ny hikarakarana ny eto Madagasikara ny any ivelany manampy fotsiny izy manampy fotsiny dia raha ohatra raha hoe fiainantsika samy malagasy raha fiainantsika samy malagasy de inona zavatra misy mifamely eto no tena zavatra misy am'izao fotoana jereo zao reny tany Antsiranana reny le toerana an'olona privé le resaka Macro Antsiranana io fa no ny atao hoe resaka fiahiahina resaka hoe sode zao misy korotana sode zao sy sode be debe de nasiana mpitandro filaminana miaro an'le Macron mpitandro filaminana nefa malagasy ny olona zay atao hoe reny matsy mibaikona misy baiko any ananina any misy ordre moa zany le izy de reny zany le sur terrain reny mpanatanteraka reny fa misy ordre le izy de zay ny mampitandro filaminana manatanteraka ordre izy de tonga teo le izy dia hoe ny embenana tsy azo anaovana zao ato fa tsy nahazo alalana sisa be debe zavatra nytenenina tao dia io zany le olona le hoe saika hiditra ao dia reny ny zavatra nisy de io koa hoe na ny tompony ary Andriamatoa Marc Ravalomanana
tsy mahazo miditra ao satria izany no anisan'ny votra tamin'le resaka teo zany a tamin'le fanaovan'le olona teo ramatoa sy le mpitandron'ny filamena de nisy fitenenana ohatran'izany de gaga ny tena hoe ahoana tsara zany fandehan'ny raharaha izany. Inona ny lalatsaina sy ny toe-tsaina mahatonga an'izay hoe magro embena an'izay io tsy tany Antsirana fa tetsy magro Beoririka efa nisy an'izany tany Toliara no Sakanana tany Soavinandriana no Sakanana efa be dia be zany ny toerana izay hoe nanakanana an'le hetsika izay de zao rehefa aveo hoadiaditsika kely hoe lalatsaina ny mahatonga an'izany rehetrarehetra izany io tsika hoe mety tahotra io tsika hoe zao io fa ho averintsika somary lavidavitra kokoa azahoantsika mahazo tsara n'le resaka zany satria zao tsy tongatonga ho azy eny io fanakatsakanana ny resaka mombany hoe tiako Madagasikara io resaka RMDM ny fanakatsakanana ny président Marc Ravalomanana Etserio io tsy tongatonga ho azy io fa misy dikany io misy zavatra ao ambadika ao reny le antsotsika hoe FAITS reny le hitatsika mivantana fa ny ao ambadika io ny atao naninaninato io zany no mila fatatsika de vitatsika hoe aive zany ohatran'izany ilay izy ndao aloha hoarahantsika kely ilay tao Antsiranana Sationany de aveo tsika iverenantsika ny amin'ny alalany hoe analizy sy ny fanadiadiana manodidina an'izay. Ohatry hoe anatin'ny fivoriana de sakaranay koa tsy mahazo mety. Fa tsy fivoriana fa atao anay ao. Fa za fotsiny mahita olona fa zay tsy fantatro. Fa vita fivoriana. Nareo miasa. Nisy fangatahana manko anao fivoriana androany. De ny refusena izy de zay mahatonga anay satria mbola te persiste anao ilay fivoriana zany le te anao fivoriana. Vita tamaly fivoriana. Ay de mbola fantany mafimantany hoe raha ohatra zany misy olona ohatra président zany mandeha tsy afaka miditra tsy mahazo miditra io tsy mahazo miditra fa manina ny antony azafady mantany fotsiny andao tele hiasa ozy nareo fa tsy nisy kaminaga mba tenenanao teo fa andeha hiasa de miandala ianao andeha hiasa zay miandala ohatry hoe anatin'le fivoriana de sakaranay koa tsy mahazo mety. Fa tsy fivoriana fa atao anay ao. Fa za fotsiny mahita olona fa zay tsy fantatro. Fa vita fivoriana. Nareo miasa. Nisy fangatahana manko anao fivoriana androany. De ny refusena izy de zay mahatonga anay satria mbola te persiste anao ilay fivoriana zany le te anao fivoriana. Vita tamaly fivoriana. Ay de mbola fantany mafimantany hoe raha ohatra zany misy olona ohatra président zany mandeha tsy afaka miditra tsy mahazo miditra io. Tsy mahazo miditra fa manina ny antony azafady mantany fotsiny andao tele hiasa ozy nareo fa tsy nisy kaminaga mba tenenanao teo fa andeha hiasa de miandala ianao andeha hiasa zay miandala. Zay le izy somary ambambany kely le niveau any an'le feo fa zay mo sorana ny technicien tamin'ny hoe fikarakarana zany mba nampazava azy tsara ihany izy teo arakitsika ihany izy teo ny tena hoe homariantsika tao anatin'iny dia nanontany zany le ramatoa ozy le ramatoa hoe zany ozy izy andeha hiasa de ozy izy mpitandra filamena hiasa ndanary raha hoe hiasa fa le resaka hoe raha fivoriana tsy nahazo alalana sy ny sisa fa zao nanontany ray le ramatoa raha président zany miditra ao de mahazo miditra ve sa tsy mahazo miditra président Marc Ravalomanana ny tian'le ramatoa tenenina zany ary izy tena nanaja tsara mba misy fanontaniana ozy raha ohatra ka président zany Marc Ravalomanana niditra ao tsy mahazo miditra ve sa mahazo miditra izy de zao valy teny hoe tsy mahazo de nisy ny teny tao hoe haka izy anie ny tompony io atoerana io zay fotsiny tsisy keskilia tsisy kabary fa raha andeha hiasa ianao andeha hiasa de ndao ianao miditra ny tompon'ilay toerana zany tsy mahazo miditra na raha antsika nanaraka teo ilay izy le toerana nefa mbola hoe
président Marc Ravalomanana no tompon'io zany satria le Macron zany dia misy zavatra ao matoa zany le ramatoa iny andeha hiasa ao dia misy activité zany ary le izy misy tompony. Eo zany no mipetraka ny fanamaria maro hoe fa nga efa niova ny tompon'ny Macron eto Madagasikara, fa nga efa lasa asa fananam-panjakana sa fanananiza ny Macron sy ny Tico eto Madagasikara. Zay mifanontaniana, matoa ny tompony tsy avela miditra ao, zany hoe efa niova ve zany ny tompony sa inona? Ny valiny de tsotra, ny tompony de tompony ihany. Ny président Marc Ravalomanana no tompony izay toerana izay. Raha be ho ririka io na naiza naiza misy Macron fa ty zany zao hoe ny tompony tsy mahazo miditra ao. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia hoe misy fahefana zany mandrara ny tompona toerana privé hoe tsy mahazo miditra ao amin'ny fananany. Zay le izy zany. Zay zany zao no misy eto amintsika. Ianao zany tompon'ny fanananao anao fa tsy afaka miditra ao. De tato mantsy nisy ny tena hoe anka tsy nahazo lalana sy ny sisa. Iny resaka ray iny. Fa le hoe amahenao zany ny tompon'le fananana mihitsy dia voasakana ao anatin'ny hoe fidirana ao anatin'le izy, ary tena lalina be le fanontanian'le ramatoa teo hoe président Marc Ravalomanana ve tsy mahazo miditra ao zany, de hoe tsy mahazo. Tena lalina be le faranita-tsain'ilay rem-pianakaviana nanontany teo, tena faranita-tsaina satria tonga de namaly ny mpitandro filaminana tsy mahazo miditra ao. Zay le zavatra aniseho teo. De lasa miteraka toe-javatra maro zay. De ato zany ny mpitondra miteny hoe tsy misy krizy eto. De rehefa jerenana zany manoloana an'izay toe-javatra zay, ny pomba ny président Marc Ravalomanana manoloana an'ireny de tsy maintsy misy atao hoe réaction hoe ahoana kosa ary zany eto Madagasikara isika le izy toerana privé dia miteny nefa mpitondra hoe tsy misy krizy eto. Rehefa jerenana zany zavatra ohatr' zany ane no mampiteraka krizy. Ay zany le krizy eto Madagasikara dia krizy foronina. Zay zavatra tsy tokony olana, zavatra tsy tokony isy problema, fa noho ny resaka hoe sode zao aleo enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra hoy ny fahendrena malagasy, ny tolo malagasy no nytenen'izany. Ka ao ananinao zany misy mampiasa saina lavitra be hoe sode zao dia izay no mahatonga ny fanapa-kevitra tahaka an'ireny. De eo zany anjarany tsirairay no misaintsaina tsara n'ilay toetra raha satria manahirana no mieritreritra an'izay. De rehefa tena jerenao zany le izy mipolitika eo ihany, fa ohatrany lasa fankahalana olona mihitsy ilay toe-javatra mitranga izany. Dia misy teny ataony mpandinika ny ivelany ihany rehefa mitranga ny toe-javatra ohatrany taontsika moa miteny endrika fanapara-pahefana zany, endrika tsy fahazakana demokrasia zany. Fa misy ihany koa le antsoina hoe chasse sorcière politique. Zay ny filazan'ny any ivelana zany amin'ny teny frantsay, chasse sorcière politique. Hoe inona ny dikan'izany? Hoe tena ao anatin'le politika zany dia tsy le resaka foto-kevitra intsony no mibaiko, fa misy ohatrany lasa mivadika ho fankalana manokana le raharaha. Zany le rehefa dinihana analyse daholo zany rehetrarehetra zany, lasa mivadika ho fankalana manokana le raharaha. Ka raha vao tenenina zany hoe Marc Ravalomanana sy zay hoe mombamomba azy de efa marary ny andohan'ny sasany. Zay de efa makarary ny andohan'ny sasany, zany hoe tsy any amin'le resaka foto-kevitra politika intsony no mibaiko ny sasatsasany, fa tena any amin'le hoe anarana mihitsy, voatononona le anarana de efa misy mikoropaka
vao tenenina zany hoe magro zany de misy mikoropaka io izy io, vao tenenina zany hoe tiako zany de misy mikoropaka. Nefa tsy tokony ho zany lay zavatra amseho, tsy tokony ho zay satria raha resaka hoe foto-kevitra no resahana de zay ma hoe foto-kevitra foto-kevitra fa tsy tonga hatrany amin'ny fankalana olona le izy na hoe tsy fitiavana manokana na hoe fankalana manokana satria zao mantsy neny sasany mety hoe mana problema personnel any izy de iny problema personnel anazy tany ambadika tsy fantatry ny rehetrarehetra iny iny no miletika ho an-tsainy dia ampidiriny aty amin'ny resaka politika aty, ampidiriny aty amin'ny resaka fiainam-pirenena ity problema any ananina any zay tsy fantatry ny maro de ampifandraisiny amin'le izy zavatra tsy tokony hiaraka no terena hiaraka. De zay no mahatonga ny fahavoazana zany aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara ilay hoe tena hoe fananana lasa mivadika hoe fananana lolopo kanefa zay zavatra zay de miteraka zava-doza eo amin'ny fiainam-pirenena, miteraka zava-doza zay satria raha vao miresaka tsika hoe resaka sosialy, resaka toe-karena raha vao ianina na orinasany ianina na ohatran'izao dia ataovy mihitsy aloha zay azo atao aloha fa alao aloha jerena manokana mihitsy momba zay fa sao de zao sao de zao sao de zao zay ianao ny zavatra misy eto e. De io ary tsika fa somary iverina kely ara hoe ireo trangan-javatra reny na ny tetsy Macron Beoririka na ny tany Antsiranana na ny tany Soavinandriana na ny tany amin'ny toeranava zay hoe anakatsakanana ny amin'ny endriny maro zany ny resaka hoe fionana ataon'ny time na ny président Marc Ravalomanana mandeha amin'ny arabe de tratran'ny antso-jay amin'ny endrika isan-karazany. Inona no mahatonga an'izany? Ny mahatonga an'izany dia zao le fipetrany efatra any amin'ny 7 io zavatra io manaraka tsara sika le zavatra miseho amin'izao fotoana zao voka-javatra io fa alohantsika manaraka tsara efatra any amin'ny 7 io zavatra io satria naninona tany amin'ny taorianan'ny Rosy 2 dia ny président Marc Ravalomanana no nitondra ny firenena de avy eo nandeha fitondran'ny firenena ny niakatra ny arc-carré-pirenena teto Madagasikara nefa firenena zay simba sy sahirana no vataniny après 2002 iny zany mazava tsara de niazakazaka ny mpiara-miombonantoka any ivelany tonga hatramin'ny fanafoanana ny trosa any Madagasikara tsy atao foana tompoko mifanafoanana trosa zany misy ny hoe Club de Londres, Club de Paris, misy négociation avo leta be any ambony be any dia tonga hatramin'ny fanafoanana trosa de niazakazaka ny olona nanampy de tao anatin'izay rehetrarehetra zay manaraka tsara ho asika misy ny tsy faly tamin'io toe-javatra io zany hoe natonga ny firenena zany nisy hoe résultat positif tao anatin'ny fotoana aingana de aingana de nisy tsy faly tao anatin'izay tsy hoe ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny no tsy faly fa nisy apahany zany zay tsy faly teratany malagasy sy teratany vahiny de rehefa teo zay tsy fahafaly maninona moa zareo ny tsy faly satria zany hoe le régime Ravalomanana dia manelingelina ny zay mety hoe atombotsoa zany izay azon'ireny sehatra ireny satria le izy tsy resaka hoe olona ray nareo fa misy sehatra ihany koa tao anatin'io zavatra io zay hoe tao anatin'izay tsy fahafaliana izay nisy tsy faly tao nanolona n'le toe-javatra izay nitranga teto amin'ny firenena zany hoe efa niarina zany le toe-karem-pirenena profond zany ny taremarika navoaka ny banky iresa-pirenena amin'ny hoe arc-carré-pirenena niakatra hatrany amin'ny 7 isanjato de efa hoe tena ho lasy ty tena ho lasa zany dia tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia nisy
ny fifidianana be ny tanàna teto amin'ny firenena anisan'izany ny teto Antananarivo dia lany ho be ny tanàna Andriamatoa Iany Rajoelina resy Andriamatoa Hery Rafalimanana izay kandida natolotry ny TIM dia Andriamatoa Iany Rajoelina zany natolotry ny TGV no lany be ny tanàna no nalany azy ary rehefa lany izy dia talohan'izay moa zay nanao propagande sy ny sisa nanao ny fandresen-dahatra dia resy lahatra zany ny akamarony teto Antananarivo dia lasa be ny tanàna Andriamatoa Iany Rajoelina zay manana ny mandahany zany mazava tsara izay voalaza ny lalàna amin'ny hoe vanim-potoana iainan'ny hitondrana ny tanàna izany zay le hoe mandaha tsy tapitra nefa le mandaha zany fa nandeha dia nijanona tamin'ilay asana be ny tanàna azy Andriamatoa Iany Rajoelina dia lasa PDS fandimbindimbo ny teo tantana ny tanàna na Antananarivo fa lasa nivadika nanao zavatra azy izay nitenenina hoe tolona sy ny sisa révolution orange sy ny sisa izay misy sehatra maromaro zany tato nanona tato nanetsika hoe zao no atao dia niteraka an'ireny krizy ireny zany hoe raha le krizy zany tsy tokony hisy krizy fa natao zay atonga krizy noho ninona noho ny hoe raha mbola ity régime Ravalomanana ity no eo dia tena ahoana ny tombotsoa reny dia rava ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana lasa exilé izy tany Afrika Atsimo dia nitondra raha dia lasa ny tetezamita ary tena nanahirana tamin'ireny fotoana ireny fa zao nisy fitenenana tamin'izany fotoana zany tena hoe fitenenana ary eny tamin'izany fotoana izany ary io dia mbola misy hoe ahitana taratra azy tsika mantsy miresaka hoe sakana ka zay ane le izy dia rehefa tsy tafita ary zay zavatra zay fa lasa exilé politika tany Afrika Atsimo président Marc Ravalomanana dia inona indray no zavatra an'seho ataovy mihitsy zay tsy ahafahany miditra eto Madagasikara intsao fa alao any ataovy mihitsy amin'ny fomba rehetra sakano dia eo amin'izay le hoe isika anie tsy tompony ampitso mifevitra tsy fevitrareo ny lalako tsy lalanareo zay Andriamanitra no miteny an'izany raha hoe ho an'ny olona mino an'Andriamanitra zany sy ho an'ny kristianina tafaverina teto Madagasikara ny président Marc Ravalomanana dia efa tsy nahomy ray aloha zany iny tetim-panorona iny zany dia rehefa tafaverina teto izy dia ataovy ndray zay fomba tsy ahafahany milatsaka mihitsy ataovy jereo ndray zay fomba rehetra tsy ahafahany milatsaka mihitsy satria le anarana Ravalomanana mihitsy ny problema ho an'ny sasany manazafy tsika io mahatonga an'le toe-javatra mbola miseho amin'izao fotoana zao hoe sakana anazy dia nandeha indray ny rehetrarehetra mipotra amin'izay tsy fantatra ntsony fomba anakanana ny président Ravalomanana tsy latsaka indray potra indray zany teo aloha le hoe exilé tany Afrika Atsimo izy ataovy zay fomba tsy ataverenana eto dia rehefa tsy tafa indray zay ataovy indray zay fomba tsy ahafahany milatsaka eto latsaka ho filoha zany voizo nini voizo zao fa nga zany no fipetrany tsy tafavoaka indray zay dia iny ny président Ravalomanana fa afaka latsaka indray satria ny international ihany koa mila le hoe tena demokrasia maro napetraka reo raha hiditra amin'izany tsy maintsy demokrasia tena izy no atao dia nandeha le izy dia vita le fifidianana sakanana zany tato ka sakanana tato ka président Marc Ravalomanana moa izy miteny foana hoe sakanana ahoana moa fa za ty eto foana tsisy afaka ny anakatsaka an'izany raha mbola miaraka amin'Andriamanitra zay le izy dia natao le fifidianana dia vita ny fifidianana dia hoe eo zany misy fitondrana zany amin'izao fotoana izao ny tieny ray Thierry Rakotonarivo zay anisan'ny londoa ampisoana atao amin'ny CENI tamin'izao fotoana zany tsy le CENI ity fa le CENI teo aloha hoe misy doublon le izy fa tena olona matapitrisana anie no tao anatin'io doublon io dia iny amin'izay zany no nahitana taratra hoe doublon égale inona alabato rehefa tsy navoa zany tato rehefa tsy navoa zany hoe tato amin'ny hoe
lasa exilé politika amin'ny président Marc Valamana dia ataovy mihitsy tsy tafaverena ntsony eto Madagasikara de nefa izy tafaverina tato de rehefa tsy taty tanindrazana de rehefa tsy tavony indray iny de hoe milatsaka fifidianana indray dia inona indray zany no atao ataovy indray zay fomba tsy alany azy de doublon zany sy ny micmac isan-karazany zay fatatsika ny fisiny ary tompon'andraikitra ambony tao amin'ny seny no teny hoe doublon égale alabato de any amin'ny alabato indray zany hoe atao foana zay zavatra rehetra anakatsakanana sy hoe tsy ahafahana misehatra eto amin'ny fireneny sy ny tanindrazana de inona le nitenenitsika tany aloha vao nanomboka tany amin'ny 7 inona moa no nitenenina hoe ny voizina tam'izany hoe foany ao anaty tantara mihitsy izany resaka hoe Ravalomanana zany sy mombamomba azy foano ataovy tsisy tsony zany no nitenenina tam'izany de rehefa nandeha le izy de hita tokoa hoe le fihetsika atao zany fanakatsakana ny etsika zao etsy dia manamarina an'izay hatramin'izao taona 2024 zao zay ny mila mazava tsara satria ne zao hoe tsy tongatonga ho azy ireny toejavatra ireny vo ianao etsika ny timma de alefa ampitandro ny filaminana ray zay fa hoe mandeha ny président Marc Valamana de sakano nefa misy sata manokana ho an'ny ancien président tsy tongatonga ho azy ireny misy mibaiko any ananiny mandeha indray any resaka hoe iny na hatramina produit tico sy ny vokatra sy ny sisa nandeha reny ny fanampitehana ny fotodrafitrasa izay afanana ny président Marc Ravalomanana dia misy dikany daholo reny misy antony daholo misy mibaiko daholo reny satria misy foto-kevitra ao ananinao piteo de nydorana tico macro MBS ary tsy zay ihany no mipotika teto ohatra ny RNM sy ny TVM ihany koa zany potika ihany koa tao anatin'le izy de nisy fampiasana olona be deaibe tao anatin'izany misy fampiasana vola be deaibe tao anatin'izany tsy vola kely zavatra fantatra zany fa tsy hoe fronina de zay no mahatonga an'io toejavatra miseho io amin'izao fotoana izao ka tonga hatrany amin'ny hoe na ilay tompon'ilay toerana azy raha le tao magro tao antsiranana zany dia tsy mahazo miditra ao inona ny dikan'izay zany de hoe tena foany any mihitsy aza tenitenenina ntsony mihitsy zany hoe resaka hoe Ravalomanana sy momba azy zany zay io kanefa izay ve no atao hoe mahasoa ny firenena mahasoa ny firenena ve zany mahasoa ny mpiray tanindrazana ve zany sao de hoe ampipody distoerana ho an'ny olona vitsivitsy ihany ary amin'izao fotoana zao efa miantso ny fifampidinehana hoe ndao iresaka ndao andatabatra boribory na inona io concertation nationale vao miteny eny hoe concertation nationale de inona ny fonosan'izany de hoe inona natao hoe national zany de hoe isika menakavy ny dikan'izany fitadiavana vahaolana zany am'le olana iainana am'izao fotoana zao zay le izy fa raha vao tenenina zay de hoe mitady seza satria maninona le seza no efa raiky tapisaka ho an'ny sasany le seza nefa rehefa jerentsika ahoana moa no ampitombona an'izany hoe mitady seza izany nefa na le ao anatin'le régime ara misy tsy filaminana misy crise ahoana ny ila zany hoe misy crise efa impiry zay no nikitiana ny membre atao anaty gouvernement de efa impiry crise ny dikan'izany fa alohantsika tsy pasipasoka crise de fampiatsona no atao fampiresahana de hoe mitady seza zay foana zay ray miteny zany zay tsy pakasitraka ny fionam-be-pirenena zany de hoe mitady seza de seza inona raha notadiavina eo nefa ny mpanohana nyty régime tiara izay efa nanana seza tao ny ala tao ohatra hoe
ny MMM ohatra zay nyteny hoe tam'le gouvernemanta ity zany hoe voatsangana zany ty gouvernemanta ity tam'le nisy fanamboarana moa zany fa ny gouvernemanta moa zany eo ihany fa remaniement sa inona filaza azy fa tonga zany ny teny ny MMM zay nanana olona tao izy tany aloha hoe zay tsy hanao tsony zay tsy hanao tsony zany hoe fa nanana seza izy ny ala tao dia misy ihany koa nanoana ny ty fitondrany ty hatramin'izay fa mahita hoe dia mitondra tsikera mitondra fanakanana ao anatin'izay hoe faneho-kevitra izay sy ny hoe tontolo politika anisan'izany ohatra ny MTS tarihandro laratsiraka mamaivay mihitsy ny tsikera ataony amin'izao fotoana zao fa nga zany tsy nanana anjara teo amin'ny hoe fampisina ny ty rezime ty nanana anjara be dehibe zany fa amin'izao fotoana zao izy manakina vo tamin'ity herinandro ty teto tanora avy any Betioky atsimo izy iny hoe tena nanao ny entsy io zavatra mihitsy na mpantanina nyty rezime ty fa amin'izao fotoana zao tena hoe tena misy be dehibe ny zavatra tsy mety zany hoe ny ao anatiny ara mivoaka ny ao anatiny ara maka ny toeran'ny fitsikerana amin'izao fotoana zao ka ahoana moa nina zany hoe hitady seza hoana seza efa manahirana be seza mahamay be io ve iza niditra amin'io fa le izy hoe foto-kevitra entina anavotana ny firenena sy ny taranaka no hoe ho atao sy aketrehana fa tsy resaka hoe seza izany zay le izy zay ka matoa zany misy miteny hoe fitatiava-tseza io vo mihetsika reo fitatiava-tseza io seza tsy zay mihitsy le fipetrany akoatran'izay ny amin'ny hoe resa-pifidianana sy ny namany mandrasa fifidianana sy ny sisa nga teo nisy ny teny hoe tsy mahandro fifidianana mihitsy ny fakana fahefana dia amin'ny alalan'ny fifidianana raha mbola miteny hoe tany demokratika marina zany tsy misy mandahan zany ary zay hoe akaka fahefana amin'ny alalan'ny herisetra na fidinana an-dalambe dia tsy zany tsy araka lalam-pandrena marina ihany koa zany fa zao ilay fifidianana tadiavina dia fifidianana madio sy mangarara ekeny ny rehetra ahoana ny atongavana amin'izay dia eo no mahatonga ny mpanohatra sy ny mitovy hevitra no manao hoe ka le tokotany-pifidianana anaovana fifidianana mihitsy eny no tsy araky ny tokony izy fa hita taratra hoe mitongilana dia ozy indray ny ato ka io no efa misy eo dia arao efa misy ny lalàna dia arao ny lalàna fa rehefa io misy ACC eo misy CENI eo sy ny sisisisa zao zany zao ny CENI manao an'le hoe recrutement sy ny ohatran'izay amin'ny resaka hoe fiatrehana fifidianana io hoe recrutement sy ny sisisisa ny ato amin'ny piketrika ny fikonan-doam-pirenena amin'ny anao ny teny oka aloha fa tsy zany le izy fa aloha iresaka mihitsy aloha mba tsy sinona hoahoahoa rehefa manaraka zany zay zany le tsy vitivikefitra hevitra fandona amin'izao fotoana zao dia fanontaniana hoe mitsoka makaiza ary ny rivotra mitsoka makaiza ny rivotra le rivotra tiana tenen'io hoe mirona makaiza kokoa ny opinion publique manoloana an'izao toe-javatra izao eto Madagasikara dia manahirana be ny manao an'izany hoe sondage zany amin'izao fotoana zao satria sondage tsy tena hoe afaka manao an'ilay tsapa-kevitra mantsy ny dikany hoe sondage fa raha ohatra zany ataonao sondage amin'izao fotoana zao ka tena hoe amoaka ny any am-potsy miloka ilay antsona hoe vahoaka malagasy dia efa fantatra ny zavatra ho teneninao sondage tsika tsy miteny hoe fifidianana io na hoe zao na zao fa sondage tsapa-kevitra dia fantatra ny zavatra ho teneniny vahoaka malagasy eo manoloana an'izao zavatra iainan'izao zany fantatra fa matoa zany ny sondage tsy afaka tena hoe manao ny asany tsy afaka manao sondage zay anao an'izany dia mazava loatra misy sakana ao apatsahivina eto indray fa tamin'ny fifidianana président ny repoblika teo ane
tamin'ny farany teo de nisy hoa gazety boky nanao sondage satria ohatrany hoe mba mandeha fotsiny am'izao zany hoe mandeha pahatsorana mandeha pahantsina ohatry ny any Amerika ohatry ny any Frantsa ny any Frantsa vao hoe andeha ny fifidianana de efa mandeha sondage hoe Macron lany eo zany ny any libre tsara tsisy hoe wa ny tany Allemagne mandeha ny fifidianana de hoe ny SPD tarihan'ny Ngasolots no tafavoaka eo satria misy critère be deabe zany jerena de tonga de fantatra hoe zay vokatry ny sondage fa nteto amintsika efa nisy sondage mivokany navokana gazety boky tao akorin-drano tao le izy no navoaka tena nay nanatrika tao de mipetraka fa ahoana ary zany mbola tsy mandeha any le izy le raharaha zany famoahana an'le gazety boky tsy tononoko ny anarany zany tao am'le page tao am'le takelaka nisy an'le valin'le sondage latsaka mibaiko hoe rovito de ny rovitona le izy fatapatantsika hoe inona ny vokatry ny sondage tao tam'izay mbola tsisy fifidianana de fa zany no zavatra andrangana nefa tsika miteny hoe firenena mandala ny demokrasia de nytenenina moa zany hoe mety miteraka korotana io zay foana mantsy le izy mety miteraka korotana io de ny rovitona de ny sikotra am'izay ary reto mpanao gazety nanatrika tao fa ahoany ty pazy mandinga an'ity ohatra nisy pazy teto de ny rovitona satria ny zaraina daholo man zany ny mpanao gazety teo ny zaraina an'le gazety boky de samy nahita daholo hoe tsy tadidiko tsara moa zay hoe pazy firy de tonga de ny saoty tany amin'ny pazy firy de tato zany izy de ny rovitona dia tsy afaka nanazava firy zay tompona andraikitra tao tsy afaka nanazava hoe zao ny antony tsy afaka zany no zavatra misy nefa sika miteny hoe firenena demokratika tsika ne re olona tsy any Korea avaratra tsy antsika na hoe any Afghanistan ka hoe tena fitondrana hafa mihitsy fa raha mbola miteny firenena demokratika de tokony anaraka an'izay ka ny fanazavana andravonantsika azy zany de izao raha misy zany ny fanakatsakanana etsero amin'ny hoe zay zavatra ataon'ny tika Madagasikara ataon'ny mpanohatra rehefa hoe mamofopofona resaka marika ravalimanana ka hoe sakanana dia tsy vo izao io fa efa tany aloha tany io no mitohitohy satria le fotikevitra tany aloha tany de hoe tena raha vao resaka ravalimanana zany hoe akisao any ataovy mihitsy akisao any zany de ataovy mihitsy zay tsy sinny hoe mbola fitenitenenana zany fanga zany le izy tsy izay le izy satria hoa isika tsy tompon'ny ampitso ary zay hoe lalana hitondran'Andriamanitra nyty firenen'ity tsy arakarak'izay eritreretin'ny sasany hoe zao ny tiako atao eto de tsy maintsy zao tsy tompon'ny ampitso isika hoe anao an'izao tonga ny Covid-19 de eo aloha raikitra ny ady tany Ukraine de lizy moa zany renindray no anliana marina hoe tsisy nanampoandreny ka zay le tiano tenenina fa nga ianao manampo ny zavatra hitranga ka raha raikitra indray zany hoady any Chine sy Taiwan io dinina indray no teneninao fa le tsy fahaizana mibanjina ny hoavy no tena manjaka eto amin'ity firenen'ity sy ilay fisina hoe lonilony manokana ny ananinany de taritaritana dia ny vahoaka malagasy no mifafankihoany vokatra problema zay an'olombitsy ery zay mihitsy le izy problemana olombitsy io zany zay tena hoe anazy any de misy fiatraikany aty amin'ny fiainam-bahoaka tsy ny vahoaka malagasy ny kamo tsy ny vahoaka malagasy no atao hoe tena misy miteny hoe sao de totombitany tsy zany mihitsy diso be zany fa ilay fomba zay ahafahan'lay vahoaka malagasy mivoatra ao anatin'ny fiainana no tsy ao satria lasa fehezon'olombitsy any atoekarena vao miteny ianao
fampianarana ambony, fampianarana izy ny tontolo dehibe secteur privé menomenina daholo problema daholy nde raha ataontsika hoe tsy problema fa krizy daholo reny zavatra tenitenenina rehetrarehetra reny nefa mitondra amin'ny teny hoe tsy krizy, tsisy krizy eto zany hoe resaka kely ao anatin'ity fandarana miara-manontsy ity zany ao anatin'ilay analyse mamonina ao anatiny migration interne amin'izao 2024 izao. Matoa zany aloha mahazo vany zay, ohatra hoe olona avy any Toliara izy a, lasa miazakazaka izy makany Toamasina, na miazakazaka izy makany Fianaratsoa, na miazakazaka izy makaty Antananarivo. Matoa zany a misy zay fifindra-monina ato anatin'ny Madagasikara izay ka mahazo vana, de tsy misy zany ny politika mba ahafahan'ireo amponina ireo tsy hiala amin'ny toerana zay misy azy fa hoe ao izy no mamokatra. Misy antony be dehibe mantsy io raha zay. Fa le fanadiadina nataon'ny stat eny tsy hoe volam-panjakana 100 isan-jato ihany koa no nanaovana an'io, tsy volam-panjakana 100 isan-jato nanaovana an'io, fa fanampiana avy any amin'ny sehatra raisam-pirenena ny tena bolongambola be zany nafahana nanao an'io fanadiadina io sy ny resaka fanisana moa zany, resaka sifra be dehibe mantsy no mivoaka ao. Anisan'izany ny banky raisam-pirenena izay namatsy vola nafahana nanao an'io zavatra io. Ka hoana no hoe raha mbola ireo sehatra raisam-pirenena mpamatsy vola nahazatra amin'izay ireo ihany no iaraha-miasa de tsy tafavoaka mihitsy sika hatramin'ny na 10 taona ho avy na 10 taona ho avy. Aiza zao, anefa raha ny fanadiadiana ataon'ny stat mbola banky mondiale no mamatsy vola azy. De ahoana moa zany fitenenana zany? De rehefa natao amin'izay ary ilay fanadiadiana nataon'ny istat de hoe misy zany ny fifindra-monina ato anatiny ihany. Fifindra-monina ato anatiny de misy antony no mahatonga an'io. Satria maninona? Matoa izy miala eo amin'ny taniny, matoa izy miala eo amin'ny trano finenany izay efa mipetrahany nandritra ny 20 taona, 30 taona, 40 taona hatrany amin'ny razambehany. Matoa le olona lay malagasy miala eo amin'ny tanindrazany ka afoiny ilay tanindrazany dia tsy afaka mivelona intsony izy. Tsy afaka mivelona intsony izy. Zay aloha tsisy afaka ny antahany zany. Tsy sitrapon'ireo olon'ireo no miala eo amin'ny toerana misy azy ka andeha tongotra hatrany amin'ny 100 kilometatra, 200 kilometatra. Tsy mandeha bus, tsy mandeha taxi brosy, ko vola raha tsisy kohena no andanany an'izany, fa mandeha tongotra. Zay le hoe migration interne, miala amin'ny toerana izay miainana hatramin'izay makany amin'ny toeran-kafa. Matoa izany manao an'izay fihetsika izay lay antsoina hoe déplacement, de misy antony eo, tsy ahafahany miaina intsony eo amin'ilay toerana misy azy. Fa manino izy no tsy afaka miaina intsony? Voalohany aloha mitoka-monina ny akamarony, tsy misy lalana. Fa misy lalana aza dia ratsy, tsy misy mpanamboatra. De rehefa ratsy ny lalana, tsy misy mpanamboatra ny lalana zay efa nisy teo dia miena ny fiseraserana, miena ny fifamoivozana, na ny fifamoivozan'ny olombelona na ny fifamoivozan'ny entana. Rehefa miena ny fifamoivozan'ny entana sy ny olombelona tompoko, dia miena ihany koa ny vola izay miserasera, ny vola miditra sy ny vola mivoaka izany. Dikan'izay dia fahantrana ny vokatry ny rehetrarehetra. Dia akoatran'izay ihany koa lasa izy satria tsy misy ny enti-manana mba ahafahana mamokatra toy ny hoe masom-boly, toy ny hoe resaka rano, toy ny hoe zezika, tena hoe soavaly miatobilina zany. De tsy afaka ihany koa izy miaina, de lasa izy mandeha. Potika ny tontolo iainana manodidina anazy, de lasa izy mandeha. Ny toetrandro ihany koa moa mikorotana ambony ambany, resaka environnement indray zany no tiantsika tenenina amin'izay fotoana izay, de lasa le olona miala eo ihany koa. Ary ity ny tena goavana, tsy misy ny fandriampahalemana.
misy manafika izy manapotika izy a inona no hijanonany eo de nambaran'la taremarika zany navoakan'ny istaty fa mitombo lasa matapitrisany ny mifindramonina amin'izao fotoana izao fa anjaran'iza no mametraka amin'ny politika mba tsy isiny zany toejavatra izany politika mpanjakana zany ary io politika mpanjakana io efa hoe nanomezana tenenina atao le vely rano hoe projet de société sisisisisy fa ngatsy izany no atao hoe tafiditra ao anaty projet de société ne zany ko maninona no misy ny fifindramonina atao anatiny araka ny nambarany istaty teo matoa zany misy le fifindramonina atao anatiny dia tsy mahatateraka an'lay lokaloka zay nataony ny mpitondra tsy mahatateraka an'lay izy de abaribary ny taremarika navoaka ny istaty izay mivatsiny banque mondiale vola de inona indray zao ny alana bala amin'io indray inona indray zao no hoe fanazavana io indray raha io zany hoe migration interne io zany nraisana de misy Madagasikara crise zay tsy tokony izy migration interne fa migration externe koa misy am'izao fotoan'izao ny fuite de cerveau lasa makany ivelany daholo ny manampaizana satria tsy hitan'izay iainana eto Madagasikara nandany fotoana izy amapolo taona ny maro resaka fitsaboana resaka teknôlôjia maro isan-karazany fa tsy ahafahany miaina eto de inona nataony lasa izy makany ivelany de ny firenena vahiny no mitaty ny fahaizan'ny ilay elite malagasy de manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany le nitenentsika teo hoe ny tsy fandripahalemana mahatonga ny fifindramonina eto Madagasikara de misy nefa ny mpitandro filaminana ao anatin'izay misy ny politika mpanjakana zany misy ny mpitondra ry ananary de mpitandro ny filaminana ao anatin'ny izay hoe sehatra izay zany satria izy hoe mitandro filaminana de misy mibaika ry ambony ary miainga amin'le politika mpanjakana de ny mpitandro filaminana nefa hitatsika afa lasa miambona amin'ny magro no ataony sy ohatran'izany de le mpitandro filaminana zany ao anatiny eo mihodikotina ao anatin'le raharaha ao nefa le politika mpanjakana ty ambony ety mihitsy mivoa de lasa miteraka ny izato sy zaroa ny hoe fifindramonina zany anatiny ohatra anankiray fotsiny izay nefa ao anatin'ny mpitandro filaminanao ane tena betsaka ny tia tanindrazana betsaka ny intègre zay mihitsy filaza azy fa io mo any ambony any le politika dia lasa manatanteraka ny ty ambany aty ambeny magro beoririka ambeny magro atserana aizako ambeny zao dia manatanteraka zany zay mahazo baiko zay le manahirana am'ty raharaha ity fa na zany na tsy zany tsy atao akivy fa ny firenena tsy maintsy mpanjinina trano sy ny taranaka zay moa verimberitsika foana iny ary mialohany idiran'ny solombavam-bahoaka mamy rabendrina zay voafity tamin'ny alàna antika Madagasikara atao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo sady kestera fahatelo anivony ateny merapirenena sekretera jeneraly anko izy ao anivony tika Madagasikara de efa ao ny namana de efa mbola isy zany no ny fanazavana hoentin'ny namana faniry razafy manatany rehefa avy eo araka ny toromarika zay nomeny ny teknisianina zany fa nyetitsika andravona anazy de tsotra ny krizy de misy eto Madagasikara fa krizy tsy tokony isy zay averimberina tsara zay krizy tsy tokony isy le izy fa noho ny tsy fahaizana sy noho ny tsy fijerena lavitra sy noho ny variana amina zavatra fa manentsika ny mpanohatra manao zay fomba rehetra isakajakanana ny president Marc Ravalomanana zay mamofopofona Ravalomanana rehetra sakano zany mamaika fa ato am'le olona izay efa bokatrosa sy le olona izay efa tsy mahita ny arapaka intsony tsy misy fijerena fa de fihetsiketsehana no PDB anika maninona
veriny tsika any amin'le zavatra ndresahana tany am-boalohany aminy hoe anika ny tanora malagasy indray no mamelesona sy mampiakatra ny voninahim-pirenena amin'izao fotoana izao raha tsy resaka tsika fa tsy ny hoe demi-finaliste amin'ny afro-baskety ny tovovavy malagasy sy ny tovolahy malagasy zava-dehibe zany ny tanora manome modely eo amin'ilay fiainam-pirenena ary tsy modely atao anatiny ihany fa modely eran-tany mihitsy de ozy ny olona any ivelany ay ve tena misy an'izany Madagasikara izany eny ary rehefa oara namana fanira zafy manantany tonga de efa omentsika avy hatrany ara ny fitenenana indray ary ndao ary Iraba ny mpiainy miara-manonja amin'ity maraina ity. Tsito amin'ny plateau ny tenako fa somary lavidavitra izay mampita ny vaovao sy ny fanadihadiana mivantana ho amintsika izay mpanaraka ny fandarina miara-manonja amin'izao maraina izao. Iraba Andrina sy ny teknisianina rehetra izay manaraka ny manao ny fampitana ny fandarana isika izay manaraka mivantana sy miaina amin'ny alalan'ny onjam-peo ihany koa zany. Mbola mitazona anisan'ny mpanara-baovao Rina ny mikasika indrindra ny trangan-javatra niseho tany amin'iny faritra diana iny ny tany Antsiranana ny marimarina kokoa mahakasika indrindra ny fikasana hanao fivorim-be na hitafatafa amin'ireo mpikatrika ny antokotiko Madagasikara izay nokasainy ny filoha nasionaly zany antoko zany ho tamperahina tamin'ny omaly kanefa dia nilaviny teo anivon'ny fiadina izay misahana indrindra ny ino moa zany faritra any amin'izany toerana amin'izany ho an'ny prefecture zany ny fahazona manao izay fihaonana izay ary dia fantatry ny rehetra moa zany fa de hoe feno mpitandro ny filaminana nanodidina ny toerana Magrota ao Antsiranana. Ny trangan-javatra ohatran'izao dia mampitodika mijery ireo vaovao samihafa izay miparitaka eny amin'ny tambajotra sosialy na amin'ny radio samihafa eny, ny amin'ny fihetsiketsehan'ireo antoko samihafa izay mitafa amin'ireo mpikatrika any aminy zany na amin'ny toerana aiza io na amin'ny toerana aiza. Nahitana zany ohatra ny fanazavana sy ny afisy samihafa ny hoe hanao fameloma-maso na redynamisation ny TGV any amin'ny distrika ny Kalamavony any ary misy ihany koa ny fameloma-maso ho an'ny antoko ohatra tahaka ny MMM tany amin'ny faritra Mandritsara Tanoany ary fantatra ihany koa fa hanao fanabeazana ara-politika ho an'ireo mpikatrika any aminy na ny mpikatrika izay ao amin'ny marimarina kokoa zany Rina ny atoko freedom ka any Antsinanany nosy Antsinanany Madagasikara amin'ny 20 volana Aogositra no hanatanterahany izy ireo izany ary dia mazava ho azy fa ny antsoina zany ho an'ireo olom-pirenena rehetra izay hanatrika izany. Ititsika resahana amin'izany dia ny amin'ny hoe maninona no malalaka sy manao fampiatsoana ary azo lazaina hoe manao an'izay hoe dinika samihafa izay ny antoko sasany fa maninona no rarana ary tsy azo atao zany ho an'ny antokotiko Madagasikara. Eo amin'izay endrin'izay zany dia hita ilay fiangarana, hita ilay fitanilana zany ka mety manahirana ve sa mety tsy de tena mahazoazo an'ilay antokotiko Madagasikara fitondram-panjakana na mety maniringelina azy ireo ny fahafahan'ny antokotiko Madagasikara mitafa amin'ireo mpikatrika anao aminy dia anaovana azo trangan-javatra rehetra izao. Ny fihaonana nefa dia malalaka ho an'ny rehetra zany an'ireo antoko izay manao an'izay hoe fifampitafana sy fameloma-maso zay ary ty fameloma-maso ity dia ny antokotiko Madagasikara no nanomboka ny resaka izany ary nanomboka ny tety izany ary nampahafantatra ny amin'ny filazana fa itety amin'ny Madagasikara hanao fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara ka raha misy manao fameloma-maso ny antokon'izany taty aoriana dia nangala tahaka amin'izay lalany ny antokotiko Madagasikara zay
ary efa nanambara ihany koa ny atokotiko Madagasikara fa anao ny fanabeazana an'ireo mpikatroka ao aminy satria azo atao zany araka ny voalaza ny lalàna fian'ny antoko politika dia tokony misy zay fanentanana izay, tokony misy zay fampahafantarana mpikatroka ny vaovao zay ary fanetsehana ny olom-pirenena zay ahafantatra tsara ny andraikitra eo anivony antoko politika sy ny fidirana amin'izany antoko politika zany, education citoyenne zany araka ny voalaza anatin'ny lalàna ny antoko politika ary na ny lalàna mmpanohitra ihany koa dia mametraka mazava tsara zany izay fanabeazana ny olom-pirenena izay. Ka raha ohatra zany ka misy ny fifampitafahana ataon'ny atokotiko Madagasikara izay fanlaza fampanohitra ary misy ihany koa ireo fanentanana ireo mpikatroka ao aminy dia ao anatin'ny andraikitry ny antoko izany rehetrarehetra zany fa tsisy famoronan-javatra akoriny fa eo amin'izay fiangarana sy fitandràna zay ny antony mahatonga antsika mametraka ny fanontaniana ny amin'ny famaninina ny hafa no malalaka famaninina rehefa ny atokotiko Madagasikara no hiara ny antso zay sy ny teritery ary sakanana zany na izany zany eo amin'ny lafin'ny politika aloha zany dia midika ho tanjaky ny antoko zany fa tsy ny fahalemena mihitsiny ary eo amin'ny lafin'ny politika ihany koa ny azo andikany an'izany dia hoe midika ho fatahorana ny atokotiko Madagasikara ary izay mety ho taratra ny fifidianana ho avy eo. Ny rehetra dia efa samy mihetsiketsika mandinidinika ary misaina zany ary efa nambara ny atokotiko Madagasikara fa vonona hiasika amin'izay fifidianana rehetra ho avy eo izy saingy mametraka fepetra ny isin'izay hoe fandaminana ara-pifidianana meloa zay mba tsy isiny ny tranga miverina tamin'ny 2024 tonga Rado Blanc dia nanainga zany tamin'ireo sehatra rehetra ary nakatoavo ny teo anivo ny vondrona iraisam-pirenena tahaka ny vondrona Europeana ny amin'ny hoe alamino aloha ny lalam-pifidianana sy ireo manodidina izany fifidianana izany. Ka raha misy zany milaza hoe ny mpanohitra na ny tima tsy vonona ny arsika fifidianana dia manam-porofo ny fahavononany ny fanetsiketsehana eny fotony zany ireo mpikambatra ao anatin'izany atokotiko Madagasikara zany fa etsy-ankilany anefa ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-diamina no tsapa zany ho matahotra mafy amin'izay endrim-pifidianana ho avy zay ary manao ny paikady rehetrarehetra miainga fa dia anivon'ny fokotany miainga amin'ireo anivon'ireo mpanisavato na ireo mpikatroka eo anivon'ireny birao fandatsambato samihafa ireny araky ny loharano vaovao samihafa sy ireo tsy fahazotoana izy ireo hiafika zay fitiaonantom-pirenena zay satria fitiaonantom-pirenena araky ny nambara ny vonona Europeana dia hitondrana fandaminana ho amin'ny fifidianana zay ho avy eo. Izany rehetrarehetra zany hoe tsika ilazana zany fa tena matahotra amin'ny endriny maro ny fitondram-panjakana eo aloha zany efa tahorana fa tonga saina ny vahoaka ary mampiseho ny fahakiviana amin'ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahaiza-mitondra dia manomboka resy lahatra amin'ny atokotiko Madagasikara sy ny mpanohitra fa eo ihany koa rehefa tahorana fifidianana ho avy ka izay mety ho tombony amin'ny fanentanana sy fifampiresahana amin'ireo fototra ataon'ny atokotiko Madagasikara dia sakanan'izy ireo mba ahafahan'izy ireo zany mifehy ny kianja dia izany eo amin'ny lafin'ny politika zany fifehezana ny kianja manokan'izany Rina Rabemanandara dia mandiso ary mametraka zany le hoe pensée unique zany na fodi-kevitra tokana ahafahana zany mifehy ny firenena zany no totsika azavaina amin'izao maraina zao ny amin'ny hoe ny fiainana tokotany amin'ny taona 2017 tany tambola tsy nisokafan'izany endriky ny demokrasia izay nidivan'ny herivelona tamin'ny fotoanandro izany dia tsy tokony hiainana tsony ety aoriana satria efa nisy tolona tany amin'ny taona 2022 ary nambara koa fa nisy tolona tamin'ny taona 2022 raha toka tena tolona inona atao tamin'ny 2022 dia miverina indray zany amin'izao fotoana izao ilay fomba mampanao ratsy izay mametraka an'izay pensée unique izay tany amin'ireo firenena izay mametraka an'izay hoe fanjanahana izay na tany amin'ireo firenena izay mieritreritra fa azo atao mametraka didi-jadona rehefa ke hifikitra amina fahefana dia ohatran'izay tsisy valaka mihitsy ny zava-misy eto Madagasikara. Ny fantatra zany raha ohatra ka ny loharam-baovao samihafa dia amin'ny faran'ny herinandro io ihany koa dia isy ny fankalazana faharoapolo taona ny atokotiko Madagasikara any amin'ny faritra Boniany ka amin'ny alalan'izay dia misy an'ireo ranty atsara tahaka an'izay fa natao tao Macrobiorifika ary misy ihany koa ny
karazana famelomamaso samihafa ho ataon'izany antoko zany ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara. Efa nambaran'izy ireo dia ny amin'ny hoe tsy hijanona amina toerana iray na fankalazana akoatra ny fanombohana tao Antananarivo renivohitra fa isy ny fitetezana reo faritra zany sy district dia ikisaka any amin'ny renivohitry ny faritra Boeny zany ny antokotiko Madagasikara anatin'izay fankalazana ny 20 taona izay amin'ny faran'ny herinandro io. Dia hitantsika eo indray ny fivoarany vaovao raha toka mba halala fomba hipetraka tsara mba handinika tsara satria betsaka ny manameloko ny fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny antokotiko Madagasikara. Dia hitantsika eo indray ny amin'ny hoe hisakatsakana ve mbola hanao zay tsy ahafana maneho zany heviny zany mankalaza n'izany 20 taona zany manatanteraka ireo fihaonana samihafa zay tokony tanterahany ve ao anatin'ny fanentanana sy ireo fizaram-baovao zay tokony ataony ve ny fitondram-panjakana any amin'ny renivohitra Boeny sa hamela malalaka tahakan'izay fa fankalazana ny 20 taona no tanterahiny matetsy amin'ny kianjany Magro Burilotra zany. Ireo endrim-panontanian'ireo no ho fantatsika amin'ny faran'ny herinandro io ny amin'izay fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana. Ka raha ohatra ka iseho amin'ilay fihetsika hoe ohatran'ny nitranga zany Antsiranana na tohitohiny izay hoe nitranga ihany koa tamin'ny tsy fahafahana maneho hevitra amin'ny fanoherana tetsy amin'ny Magro Burilotra dia azo adika zany rehetrarehetra izany fa tena efa tany tena anatin'ny jadona tanteraka i Madagasikara. Fa raha ohatra kosa ka misy izay fahamelana zay dia veritsika zany Rina Rabemananjara fa fanapahan-kevitra diso nitranga tany Antsiranana ka mbola azo ataony miverina manao an'izay assemblée générale zay satria tsy totosan-tsakany sandava no nisakatsakana samihafa zany. Ohatran'izay amin'ny ankapobeny ny hitondrantsika fandalinana fanadaliana amin'izao raharaha izao satria tena mitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo izao ary mijery ny zava-misy aty Madagasikara ny mason'izao tontolo izao amin'ny lafo ny fomba fanatanterahana izay hoe asa adidy andraikitra ho an'ny mpanao politika sy ny fomba fanaovana politika. Lasa raha-rahan-jaza sy kilalaon-jaza le fomba fanaovana politika ho an'ny sasany satria mamy loatra le fahefana mahita tsirony loatra ilay fitondra fanjakana ka le endriky ny fomba fanaovana politika sy ilay andraikitsy ny mpanao politika mihitsy amin'ny ankapobeny no hosihosena ao anatin'izao raharaha izao. Rina Rabemananjara. Amara-parana koa ny fidirana mivantany tia dia ny hetsika izay nataony zareo tao anatin'ny gasileo zany izay mbola nanohy ny fanomezana ny antota-taratasy teny anivo ny antenimieram-pirenena ary tamin'ireo avondrona parlementaire sy filoha-lefitra eo anivon'izany antenimieram-pirenena izany. Ny zava-dehibe tao anatin'ny fanehoan-kevitra dia ny filazana izy ireo fa raha toka tsy misy miaino izy ireo dia hiditra anatin'izay fampiasana ny fahefam-bahoaka zay. Ny fampiasana ny fahefam-bahoaka dia azo lazaina fa option farany zany ho an'ny fanehoan-kevitra rehefa betsaka loatra ny tsy miaino ary option farany zay ho an'ireo izay mametraka ny fanerim-pirenena ka tsy mamela ny hafa izay ampiasan'ny lalàna anatin'izay hoe fanehoan-kevitra izay ao anatin'izay fahafahana mivory izay na fahafahana manao fitokonana. Ka rehefa tonga zany anatin'izay hoe fatapahan-kevitra izay ny amin'ny fampiasana ny fahefam-bahoaka dia ny vahoaka ray manontolo mihitsy no mietsika ao anatin'izany. Tsaroany etoana Rina Rabemananjara ny fanehoan-kevitra izay nataony ny filoham-pirenena izay nitaritolona tany amin'ny taona 2022 tany nilaza fa ny vahoaka ny tompo fahefana ary izy ny maka ny fahefana ary manolotra ny fahefana any amin'izay tiany omena ny fahefana. Ny lalam-pandrenona amin'ny andininy voalohany dia miresaka amin'izay hoe ny vahoaka malagasy masy mandidy ary ny andininy fahadimy ihany koa amin'ny lalam-pandrenona dia miresaka ny amin'ny hoe ny vahoaka malagasy masy mandidy ary loharano ny fahefana amin'ny alalan'ireo olom-boafidy mivantana izay ny fidiny na ankolaka izany. Idika zava-dehibe ireo teny izay nitsongaitsika ireo na amin'ny andininy voalohany na dia amin'ny andininy fahadimy lalam-pandrenana fa indrindraindrindra mifamatotra amin'ny andininy 10 amin'ny lalam-pandrenana ny amin'ny fahalalahana maneho hevitra
fahalalahana amin'ny fivoriana ary fahalalahana amin'ny fisainana ary tsy azo nizaniza sakalan'izany adevitra izany ka raha miresaka zany ny gasoliny amin'ny hoe ampiasan'ny fahefam-bahoaka de dikan'izay zany ny vahoaka ray manontolo mihitsiny no hientika ao ambadika zany sy ao arinan'izay hoe mety voanjo ataon'izy ireo raha ny faniadiadiana sy ny fahafantarantsika an'izay fanionkevitra nataon'ny gasolio zay tokoa no fandrinindretrany amin'ny hoe raha oviana vo hijoro sy iosa ny vahoaka malagasy ao anatin'izao zava-doza sy miantra ny firenena zao ary rehefa iainana sy hita-maso de samy maminaviana zany rehetra ny amin'ny hoe raha toka tsy misy ny fandraisana ndraiky teo fitondram-panjakana zay fantatra aloha na tiana na tsy tiana fa tena efa misy panika mihitsy misy fihorona tanteraka misy fisavoritana ary misy tsy vity fikevitra raha ny vaovao samihafa zay voaraintsika de isika hoe ny fandraikitra ndraiky sy ny vahoaka zany no zava-dehibe ao anatin'izay adevitra zay no resahan'ny gasoleo izay tsy mbola fantatsika moa hatretiny hoe inona no ataon'izy ireo ary hoaizy izy ireo fa ny filazana fa ampiasan'ny fahefam-bahoaka dia zava-dehibe ao anatina situation de crise zany hoe option lehibe zany eo anatrehan'ny fanjakana zay manao be marenina fanjakana zay manao tapimaso miny tsy mahita ny zava-misy ainan'ny firenena ary fanjakana zay miny tsy mahafantatra ny fahorim-bahoaka amin'ny akabeany zay rena rabe mananjara aloha fiderina tsotsotra mba hifampitafana amin'ny atsikam-pieno pijery ny miara-manonja amin'izao maraina izao betsaka moa ny vaovao samihafa zay tokony ho resana kanefa ny fotoana sy ny adidy manandraikitra miandro ny tena dia teritorialy zay ahafahana miteny zay fa mino fa ny solombamboaka ny Madagasikara mamyrabendrina ihany koa dia manakambara lehibe ao anatin'izao raha misavoritaka izao ary ao anatin'ny fandalinana sy ny fanadidina ihany koa isaorany ianao rina amin'ireo lafin-javatra marobe zay no manao anatin'izay loha hevitra zay fa teriterina hatrany zany ny amin'ny hoe ny vahoaka maso mangidy zay dia tokony isaina sy andinika lalina amin'izao trangan-javatra misy izao tsy resaka lavitra be tsontsika momba ny hoe misy ve sartesy ny solika fa eo izy io zava-misy tonga ny sambo dia miova indray ny langazy ny fitondram-panjakana raha toka milaza fa hoe tena ampy tsara ny tahiry io indray zany ny tahiry solika tonga dia anaovana laza masaka izany eto sa tsy eto an-tanindrazana ny tompona ndraiky mpanjakana voalohany ary raha tsy eto de lasaiza de manao inona apetraka daholo zany fanontaniana rehetrarehetra izany ary ny fahenona amin'ny alalan'izay hoe misy tsy filaminany tsy filondraikevitra eo amin'ny samy tompona ndraikitra politika izay miaradia amin'ny fitondrana dia andrasantsika daholo ny vokatra sateraka zany rehetrarehetra zany vaovao zany fa mbola tsy noadeditsika sy mifakafakaitsika lalina satria mbola eo am-piandrasana izay mety ho fameno zany vaovao zany tsika fa ataotsika fotsiny amin'le fomba fiteny hoe avant-goût alohan'ny tena iresahantsika ny zava-misy rina rabe mananjara zay no azambara dia mamerina ny fitenenana any aminao rina fa nirina zafy manantany ho an'ny miara-manonja MBS radio Mata. Eny ary soratsika fanira zafy manantany nitondra zay fanadiadiana izay ndraindray moa eto amin'ny plateau ndraindray tsy eto amin'ny plateau fa sur terrain ao anatin'ny fomba fiasa daholo zay rehetrarehetra fa asaotsika gaga hoe aizandray ary zany raha faniry zany fa ao anatin'ny ataotsika hoe style daholo zany rehetra ndraindray eto de ndraindray any amin'ny toerana rehetrany zany ka dia fomba fiasa daholo zay rehetrarehetra izay maromaro ny zavatra noteneniny fanira zafy manantany teo efa eto raha teo moa zany ny député Mamy Rabendrina zay voafity tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo questeur fahatelo izy ao amin'ny anivon'ny antemera-pirenena sady secrétaire général ihany koa anivon'ny Tiako Madagasikara fa miarabanao député Mamy Rabendrina tonga somatsara indray eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS radio Mata araka ny tenenin'ny faniry teo hoe misafotofoto ny toetra raha-pirenena
amin'izao fotoana izao misafotofoto ary hoe krizy tsy krizy sy ny sisa fanakatsakana na amin'lafiny maro ny resaka faneho-kevitra io ihany koa ny iraisam-pirenena izay manaraka ny toetra raha eto amintsika nisy ny dialogue politika hoe Union Européenne Madagasikara zany rehetrarehetra zany misy ny fanisana sy ny statistika natao ny stat sy ny sisa zay zavatra tena hoe mampiorikoditra manahirana no miresaka azy zavatra tsy mitondra hoe makany amin'ny fampandrosoana daholo zany zay taremarika zay mitenenina migration interne amin'ny ankizy mbola be dia be tsy tafiditra an-tsekoly olana daholo fa ilay mpitondra ve mahay makalesona amin'ny ireny iresaka fanakatsakana ny tseroa ary loha isika député Mamirabe-Ndry ahoana ny fahitanao azy akoatrany hoe maolo-pirenenanao dia ianao ihany koa zany olona eo anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna solom-bavam-bahoaka ahoana ny fahitanao ny raharaha misaotra Riny Rabemananjara miarahaba tsika rehetra miarahaba ny Rina miarahaba ny ao amin'ny lafiny teknika ao mato amin'ny radio MBS sy amin'ny radio Mada iarahaba ihany koa ny fanira zafy manatany any amin'ny toerana misy azy any izay vao avy napita tamintsika ny fomba fijeriny sy fanadihadiny amin'ny zava-misy androany fa indrindra miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana tsy vaky volo ary na izaraiza misy azy amin'izao ora izao ty resaka filazanao azy teo fanakatsakanana fanakatsakanana ny etsika politika na tsy politika koa zany indray ty moa dia efa resaka efa tsy hitantsony zay ilazana azy satria efa tena sakafo hohanina isan'andro eto Madagasikara raha ny fiarahamonina eto Madagasikara ny jerena zava-misy efa tena saika hoe isak'izay mietsika dia misy endrika isan-karazany hipoiran'ilay fanakatsakana na isika reto miresaka n'ilay izy indraindray efa tena tsy hitantsony zay voambolana sy fomba ilazana azy Rina Rabemananjara ohatrany disika loka zay mihitsy satria tena ohatrany hoe iny foana no tsy maintsy voaresaka satria nahoana satria mitranga foana isan'andro lay endrika fanakatsakanana ary endrika fanakatsakanana midika tsy fisiany ny fahalalahana zay fotsiny ihany tsy fisiany ny fahalalahana eo amin'ny faneho-kevitra eo amin'ny fivezivezena eo amin'ny fifampiresahana eo amin'ny fanatanterahana asa mihitsy ary reo zavatra rehetra lazaiko ireo dia voafe sy ahoana reny lazako azy hoe misy lalàna mife ny fanajanany ireo le fahalalahana rehetra reo misy lalàna mifehan'izy ireo ary misy ny lalàna iombonana misy ny lalàna iraisam-pirenena misy ny lalàna eto Madagasikara fotsiny misy ny didim-panjakana fampiarana fa misy koa ny lalàna mifehy azy tsirairay ohatra zany fanehoan-kevitra zany amin'ny alalan'ny hoe fahalalahana maneho hevitra misy ny fahalalan'ny olo-pirenena tsotra maneho hevitra misy ny fahalalan'ny antoko politika maneho hevitra misy ny fahalalan'ny mpanao gazety maneho hevitra sy milaza ny zavatra hitany fa ireo rehetrarehetra ireo raha bangoina ny zava-misy dia hiainantsika eto Madagasikara ny tsy fahalalahana amin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo efa naverina ary zary lasa toy ny hoe zay mihitsy angamba no pratika hiainana eto Madagasikara fa raha sendra misy ny fahalalahana indray andro any dia ho gaga sy ho talanjona ny mpanaraka ny vaovao ny vahoaka hoe ary tonena lalaka izany ndray andro any hoy satria zay ny irariana satria inona no mitranga no hoy teo hoe na ny fahalalahana mandeha mivezivezy zany inge lalam-panorenana mihitsy no milazany zany fahalalahan'ny olo-pirenena sy ny ino ty izy ny fiarovana azy sy ny fananany rehetrarehetra lalam-panorenana mihitsy no mifehany zany fahalalahana eo amin'ny faneho-kevitra lalam-panorenana no mifehany zany ary misy lalàna isan-karazany napetraka taty aoriana ary any didim-panjakana fampiarana hoy fa
amin'izao fotoana izao fatatsika tsara fa tato anatin'ny 3 taona 4 taona farany zany fanajana lalàna vaovao zany fampiarana lalàna vaovao zany tsy misy lalàna efa teo alomo hodiana fanina ary hovaina amin'izay hitiavana azy rehefa hovaina le izy de vao mainka tsy ampiarina de zao a ndesahantsika tamin'ity herinandro ity ny zavatra nitranga tany Antsiranana tsy nisy resaka famoriam-bahoaka ange tany riny tsy nisy resaka hoe ankalamanjana tany fa fivorian'ny mpitarika ny antoko tiako Madagasikara no ararotana tamin'ny fandalovan'ny filoha nasionaly Perinasa no nikasaina atao tao amin'ny toerana anankiray izay tsy toerana ataontsika hoe publika fa toerana an'olon-tsotra na orinasa tsotra privé propriété privé ary matoa no manina atao le izy de nahazo alalana tamin'ny tompony fa zany avy a de tsy azo atao intsony eto Madagasikara za tsy miteny hoe any Antsiranana ny tsy azo atao zany fa eto Madagasikara mihitsy zany zavatra zany nefa tsy azo atao intsony ny dikany mivory tsy azo atao intsony mivory amina efitrano anankiray miaona amina tompona andraikitra sy ataoko hoe fiainana tsotra mandeha mivavaka tsy azo atao intsony indrindra zany rehefa tompona andraikitra ara-politika eto amin'ny firenena ny olona anankiray de hoy tsika hoe efazay ve zany ny pratika avoainy lalàna manova lalàna anankiray mahalaza an'izay de izay no arahantsika fa tsy hoe mamorona lalàna sy fampiarana lalàna ny fanjakana amin'ny alalan'ny endrika jadona zay apetraka eto amin'ny firenena ka zay tiany ivory zay tiany amory zay tiany andindiany amin'ny arabe zay tiany anao diabe eny an-dalana de mahazo fa zay tsy tiany na de eo amin'ny fianakaviana sy mitapaka sy namana fosiny aza de rarana ary tsy vitany hoe rarana hoe tsy azo atao le izy rina rabe mananjara fa tena tonga de misazy miatra vetrano mihitsy zay ny azo ilazana ireny herim-pamoretana ampiasain'ny fitondram-panjakana reny ireny fietsika sehon'ny mpitandro filaminana ireny efa atao everina hoe sazy reny raha ohatra ka lazaiko le teo hoe efa tena mivadika mihitsy zay zany ny endriky ny fiarahamonina efa zay indray ny zavatra tsy azo atao tia ny zavatra azo atao de rehefa tsy azo atao tika manao le olona eo no tonga de efa mandeha ny sazy zay famoretana atao amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana zay de efa lasa endrika sazy ary tsy vitany hoe endrika sazy fa eo le mahatonga le fitenenana hoe lasa asa fampiororona mihitsy terrorisme d'état hoy ny voambolana ampiasaina terrorisme d'état satria nahoana ny atao hoe terrorisme fatatsika zany eran'izao tontolo zao teny fampiasa rehefa amin'ny zava-misy hitrangana savorovoro hitrangana herisetra zay tsy misy antony tsy misy fanazavana indraindray tsy fantatra mazava hoe iza no loharano ny aingan'ilay herisetra indraindray olana anakiroa na olana vondrona anakiroa na olana firiny anakiroa any ananinany fa tsy manatsiny ary amin'ny ilany ary no iaran'le herisetra zay le atao hoe asa fampiororona ny ainana teto ambonin'ny tany zany tamin'ny endrika maro isan-karazany dia ampiororona ireo tsy manatsiny hoy izay matetika tsy misy hidirana izy ireo akory ny antony hitranganyilay herisetra dia zay no atao hoe fampiororona amin'ny akapobenina le atao hoe terrorisme fa terrorisme d'état ho isika de satria zao fantatra amin'ny manao an'le asa fantatra amin'ny manao an'le terrorisme fantatra ny loharano sy ny aingan'ny fibaikona mba tsy hitenenako hoe manara-drafitra mihitsy ilay asa fampiororona fantatra le izy fa ny tompona ndraiky mpanjakana izay mitantana ny firenena no manome an'lay baiko anao an'lay hetsika izay adikatsika hoe asa fampiororona zany hoe avy amin'ny fitondram-panjakana iza ny kasaina ampiororona am'le izy ny vahoaka amin'ny akapobeny satria ny dikan'iny efa filazana iny hoe izay mbola manohy izay mbola manao izay mbola miseho
miaina ny fahalalahany eto Madagasikara de toy izao ny hiatra aminy. Izay le endrika fampiororona, zay le endrika fampitandremana, te-tena hoe misy message zany ao anatiny. zay intimidation koa izy ny fomba fiteny amin'ny zavatra mbola tsotsotra, fa ity moa fa zavatra goavana be isak'izay mihetsika. De terrorisme no teny ampiasaintsika satria ny vahoaka mihitsy no hiaran'le izy raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Za tsy hitanisany taiza sy ny hoe inona avy no nitranga, fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao sy ny mety ho fivoarany no resahantsika Rina Rabemananjara ny amin'ny hoe raha ohatra niainga tany amin'ny hoe nanana fandaharam-potoana sy fikasana hanao tatitra ny vahoaka ny solombavam-bahoaka nandritry ny vanim-potoana lava isaky ny tonga amin'ny toerana ray de nitrangana io fampiororona io, fampiororona avy amin'ny mpitondra fanjakana io, mampiseho maneho ny heviny ny amin'ny tsy fahazakana itsony ny vidim-piainana ny vondron'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara de hiaran' zany erisetra sy fampiororona ny vahoaka izany. Maneho mikasa aneo ny heviny no ny fahitana fa mila votana ny firenena ary tamin'ny alalan'ny hetsika milamina tao anaty toerana voafefy tamin'ny 23 volana Jolay izy iny Irina sabotsy tao amin'ny Magro ny vondrona politika anankiray ny antso ny vahoaka sy ny solotenan'ny antoko politika. Tsy maintsy antoko politika no miresaka fiainam-bahoaka ny resaka eto, mialany ny erisetra sy ny fampiororona avy amin'ny fanjakana. Izao indray nahazo fanasana manokana hanatrika événement any amin'ny faritany Antsiranana amin'ny Front National ny antoko ary manararoatra n'izany fandalovany ihany zany iona amin'ireo tompona ndraikitra ohatra ny nandalovako tany Tomasina tamin'ny herinandro lasa zany Rina Rabemananjara de mba manararoatra nanararoatra ny resaka tamin'ny tompona ndraikitra tany maha sekretera général ny antoko tiako Madagasikara toy izay no nitranga tany Antsiranana mikasa iona tamin'ireo tompona ndraikitra ny antoko ny Front National ny antoko fa herisetra sy fampiororona no setriny sy nasehony ny fitondram-panjakana ary mbola nasehony indray mandeha fa tsy manana anjara toerana eo amin'ny fahalalahana sy eo amin'ny fanehoan-kevitra sy eo amin'ny fiainana ara-politika ny antoko mpanohitra sy ny Front National ny antoko tiako Madagasikara. Zao anefa ny tokony ho tadiditsika ny resaka lalàntsika teo fa lalàna mihitsy koa no mametraka fa anjara andraikitry ny antoko politika, anjara andraikitry ny tompona andraikitra amin'ny antoko politika ny manome aina ny fiainana ara-politika eto Madagasikara. Zay le hoe animation de la vie politique, lalàna no mametra an'izany ary manatanteraka an'izay andraikiny zay izahay tompona andraikitra ny antoko politika ary manana andraikitra hanao an'izany ny tompona andraikitra etra amin'ny antoko politika na amin'ny fironana inona izy na amin'ny fironana inona ary manana zo hanao an'izany fa tsy hoe rehefa fironana manohana ny fitondram-panjakana na antoko tena ao anatin'ny fitondram-panjakana de mahazo manatanteraka n'ilay animation de la vie politique fa rehefa antoko tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana de tsy mahazo manatanteraka n'le izy. Betsaka ny vokatra teraka zany Rina Rabemananjara eo zany efa tsy resahantsika intsony hoe fanosohosena ilay tena endriky ny demokrasia sy ny fahalalana iteny fa mbola voalazany lalam-panorenana ihany koa ary tsy mitsarytsika mamerimberina an'izany no hoe zo ananany vahoaka ahazo vaovao amin'ny endriny rehetra ny kasana hidirana tao amin'ny Magro hamorina vahoaka sy hamorina ireo tompona andraikitra heverina fa afaka mifampiresaka ange tamin'ny rotokom-bolana lasa de ny fampizarana ny vaovao rehefa sakatsakanana koa ny fampitana vaovao araka ny teknôlôjia misy eto ambonin'ny tany, ny teknôlôjia vaovao moa filazantsika azy dia no heverina no hoe iaonana mivantana hifampizarana vaovao
iarahana mijery iarahana mikondo hoe inona no hevitra atao mba hanavotana n'ity fireneny ity fa zany rehetrarehetra zany de nisakanana zany hoe ilay vahoaka mihitsy no terrorisena ilay vahoaka mihitsy no ampiororona tsy vita mifampiororona zay miatra amin'ny vatana ihany fa miatra amin'ny saina fa indrindra koa miatra amin'ny zonony vahoaka zay tokony halalan'ny marina tokony halalan'ny vaovao zay tokony handray anjara mivantana amin'ny raharam-pirenena eto Madagasikara de zay no mihaizantsika n'le hoe io fietsika ataon'ny fitondram-panjakana io de manana endrika fampiororona efa avolenta be zany Irina Rabemananjara tsy vitany hoe herisetra tsotra itsony fa terrorisme samy afaka mijery ny dika zany terrorisme zany tsika fa fantatsika fa ireo vondrona mahery fietsika eto ambonin'ny tany no anisan'ny loharano ipoirana zany atao hoe acte de terrorisme izany na fampiororona izany ary rehefa ny fanjakana anankiray na izy na izy ny manao an'izay de ny dikan'izay efa fanjakana mahery fietsika izany zay koa no azo andikana azy efa fanjakana manao jadona sy manao didiko fe lehibe zany rehetrarehetra zany no azo ilazana azy ka raha iresaka niny hoe fanakatsakana n'iny tsika Irina Rabemananjara raha tsika mahalala tsy voavoalohany iny fa mana-pirofo indray kosa iny fa diso tanteraka ary mifanohitra amin'ny fanambarana ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe manaja ny fahalalahana sy ny demokrasia sy ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara satria zay le mpitary-bato vila amin'ny mbava tsy nylazay ny vavany no ampiarina eto amin'ny firenena fa izay ao an-tsaina diovina fotsiny ary zay diovina fotsiny amin'ny alalan'ny fanambarana etsero ny tsy mety atao sy ny ireo lay fampiororona atao amin'ny vahoaka ary rehefa tonga ny fotoana tapa-kevitra ireo tompon'andraikitra ny hanazava ny tena marina amin'ny vahoaka de voamaika ampiana ny vesatry ny fampiororona eto Madagasikara. Mazava tsara zay fanazavany ny député Mamy Rabendriny zay amin'ity hoe lasa resaka fampiororona resaka hoe terrorisme zany ny fandendraharaha amin'ny zao fotoana izao miainga tamin'ny raharaha tany Antsiranana iny fa iny tany Antsiranana iny député Mamy Rabendrina de nitranga tao ariana kelin'ny fotoana fohy fotsiny ny sin'ny hoe dialogue politika teo amin'ny vondrona Europeanina sy ny fitondram-panjakana zany tarihan'ny filoham-pirenena tery Avolombo zany no nisin'le izy de ny teny ny vondrona Europeanina tamin'ny fionaniny hoe akoatran'ny resaka hoe fiarah-miasa sy ny sisa de ny teny zareo hoe jerena mihitsy aloha ty resaka politika ozy eto Madagasikara ty mila jereny ty resaka politika ty ary ny vondrona Europeanina efa nandefa délégation spéciale taty zany amin'ny hoe mila jerena ny tontolo politika eto Madagasikara ahoana ny mila mifampiresaka nareo sy ny sisa fotoana fohy taorianan'le dialogue politique iny fampotra le tany Antsiranana de mitazana ny anivelany ahoana ny inona ny dikan'izany zany raha ny fahitany député Mamy Rabendrina azy hoe atony miresaka amin'ny vondrona Europeanina de andro vitsivitsy tao arinan'iny de iny fa mitranga ny fanakatsakanana amin'ny lafiny maro zany ny hoe resaka politika fanehoan-kevitra politika raha ny tany Antsiranana iny zay le nilazaiko teo hoe afa nilazainy vavany fa afa ny ataony rehefa miresaka izy de mampisefa misy filaminana eto Madagasikara tsisy krizy ozy ka ianao ihany ny teny teo raha ihany 2 andro 3 andro tao aorianan'le izy fa endrika inony reny asa ilay famaritana ny atao hoe krizy mihitsy samy manana ny azy Irina Rabemananjara samy manana ny sekoly lenarany keo raha ny tena marina fa ao anatin'ilay fanambarana de efa misy fifanoheran-kevitra asehon'ilay filoham-pirenena ilay fionana tamin'ny vondrona Europeanina aloha azavaitsika kely vetivety inona io dialogue politika fifampiresahana zany atao hoe dialogue zany ary resaka politika mpifandraisana eo amin'ny rontonta no fampiresahanao andian'ny fahafolo io ary raha ny tetiandro amin'ny akapobe mbola tokony aorindrina kely ny tokony tanterahany ty taony ty fa noho ny efa mahakaiky ny fandaozan'ny maso ivoam-perinasa ny vondrona Europeanina eto Madagasikara ny toerany eto Madagasikara
de zay angamba ny antony anaovana azy aloloha kely tamin'ity volana aogositra ity. Voalaza ao anatina fifanarahana iraisam-pirenena io zay le hoe fifanarahana tamin'ny Cotonou 15 angamba izy zay no milaza an'io ny tokony anatanterahana an'io ary ny tanjona ao anatin'io de betsaka fa tafiditra ao anatin'izany a ny hoe famaritana ny lahara-pahamehana eo firenena sy ny fijerevana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo vondrona mpiara-miasa io zay le ataontsika hoe partenaire technique et financier sy ny firenena malagasy. De rehefa jerentsika zay antony anatanterahana an'ilay dialogue politique zay de mametra-panontaniana hoe fa inona ihany ty famaritana priorité tsy misy farany ty fisak'izay miresaka tato ato ny mpiara-mombonantoka ara-teknika rehetra de aty amin'ny taona fahatelo sy fahaefatra mbola manosika foana an'io famaritana ny lahara-pahamehana io na ny définition de priorité. Ny azotsika andikana azy avy hatrany Rina Rabemananjara de zao ireo mpiara-miasa amitsika ireo mpiara-miombonantoka amitsika rehetrarehetra ireo zany mazava ho azy fa manaraka akaiky ny raha-pirenena eto Madagasikara ary ho an'ireo mpamatsy vola manaraka akaiky ny fomba ampiasana amin'ny volany zay mahatonga andreny dingana fiaonana sy fampiresahana isan-karazany ireny ary rehefa manao ny tombanezaka izy rehefa manaraka akaiky an'izany rehetrarehetra zany izy de sahany milaza fa mandraky ty ny androany mbola tsy voapetraka ty fitondram-panjakana ty ny priorité eto amin'ity firenena ty mba tsy tenenako hoe tsy hainy ny fitondram-panjakana tsy hainy ny mpitondra malagasy ny mamaritra ny atao hoe priorité volana vitsivitsy zay nisy an'ilay fivoriana no tanterahany ideako zay natrehan'ny solotena ny firenena malagasy zay koa no nisan'ny tanjona atao nresahantsika teto zany hoe fa maninona ny natsoana tany ny firenena malagasy de rehefa jerentsika ilay fanasana ilay anton'le fivoriana de hoe hametrahana zany hoe mba tsy tenenana hoe hanampiana ny mpitondra malagasy hametraka zay tokony priorité zay tokony hanana lahara-pahamehana eo amin'ny fitantarana ny firenena amin'ny ankapobeny de midiky zany fa izao tontolo zao de araka ny fiteny hoe aty ny maso ny ary samy mahita fa tsy mipetraka mandraky ty ny androany ilay lahara-pahamehana eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena ary tsy voazao tsika ny naheno an'izany Rina Rabemananjara fa na isika teto amin'ny miara-manonja rehefa taona vitsivitsy lasy zay no efa nilaza hoe tsy any amin'ny mivoto mihitsy angeny manaitainy tsy any amin'ny lafiny sosialy zay tena hita mihitsy fa tena maharary ny vahoaka no ampiasana vola tsy any amin'ny tsy hitany amin'ny volany ny vahoaka mihitsy ny famoam-bola sy ny fampiasam-bola ataon'ny fitondram-panjakana eny fa any amin'ny resaka lalàna mifeny fitantanam-bola-panjakana ary na ny loi de finance zay mandalo ny anivon'ny antenimera hevitra be isak'izay mandeha io hoe tsy ahitana taratra ny zava-misy marina sy ny tena filaniny vahoaka priorité tsy voafatra nefa le fitaopesany voatapitra de ahoana moa tsy zany mipetraka mihitsy mandraky ty ny androany io priorité io a na de mamaky an'le loi de finance fotsiny aza ary ny tena mampalahelo mahamialatsiny efa tsy aivo ko eto ty tamin'ny fivoriana farana anaovana ny LFR teo navelana andeha ny ady hevitra nge navelana andeha ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ny samy solom-bavam-bahoaka ny amin'ny tokony hitondrana ny loi de finance rectificative ao amin'ity taona 2024 ity de miainga avy aty amin'ny solotena am-bahoaka niezaka nametraka hoe tony no everinay fa mila atao aingana tafiditra ao anatin'ilay atao hoe priorité de priorité eto amin'ny firenena malagasy fa inona nitranga Rina sady efa nafoezina fa rahan'izay foy ny fotoana nahafahan'ny solom-bavam-bahoaka nanao an'ireny zavatra ireny no rehefa vita ny ady hevitra de tsisy hevitra fa tsy maintsy averina amin'ilay version mitondran'ny gouvernement tasy teo anatrehan'ny antenimiera-pirenena ilay loi de finance rectificative zay irahana mahita
resy lahatra ny solombavam-bahoaka ary nyombonana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fironana maro zany a ny amin'ny hoe misy tokony hovaina tao anatin'izy fa tsisy ny hovaina tao no ny tonga ny farany zay moa le lalàna amin'ny maro anisa zay le ampiasan'ny mpitondra fanjakana ny maro anisa anjambany fotsiny amin'ny fandaniana lalàna sy mifankatoavana zavaao anatin'ny anten'ny era-pirenena fa zao tontolo zao mihitsy ny mahita hoe mandraky tiany androany efa tsy ampy firy taona sisa efa hery taona sisa ity mandany ty fitondram-panjakany ty fa mbola zay ihany no apetraka ao anatin'le fifampiresahana amin'ny mpiara-miombonantoka ary ny mpiara-miombonantoka mihitsy manisika hoe ndao apetraka hoe inona ny atao hoe priorité eto amin'ny firenena malagasy samy milaza ny prioritéany ny kandida rehetra tamin'ny fotoana nanaovana ny fampelezan-kevitra ary samy milaza fa vonona ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia efa nilaza fa vonona daholo rehefa voafaritra ny priorité vonona daholo na vola na mpiara-miasa na ny fitaovana hoentina miasa fa mandraky tiany androany tsy tao le izy nitranga ny krizy ara-pahasalamana ny resahako eto aloha zay niteraka krizy ara-tsosialy sy krizy ara-toekarena goavana eran'izao tontolo zao fa tsy mbola nisy fijerena ny priorité tsy nisy fanararaotana akory hoe sao de misy zavatra mba azo pozitiv enany amin'ity krizy ity ndresaka viditsoloka rina rabe mananjara no tiako resahana amin'izany fa vao maika nentina nanaovana business tany ambadika tany ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana sy ny krizy eran'izao tontolo zao tamin'izany fotoana izany avy eo mandeha ny raharam-pirenena de hoy tsika teo hoe aty amin'ny taona fahaefatra mbola ametraka définition ny priorité anisan'ny resahana tao anatin'ny dialogue politique io koa rehefa namaky an'le fehi-kevitra tsika ny amin'ny hoe ny asa zay ny erahana amin'ny mpamatsy volo zany hoe vondrona européanna ny resahana eto ny asa zay erahana amin'ny vondrona européanna no irairaina be mihitsy no irairainy avaty amin'ny ankolafin'ny fanjakana malagasy ilay lalam-pirenena fahatelo amby folo rina rabe mananjara izay hoe tato anatin'ny telo taona no tena ny matimatesana tiany amin'ny fanatanterahana azy ary azo natomboka ny asa zao nefa tsika maheno ny feo mandeha hoe tena nanomboka ve le asa tsy fantatra zay manana ny vaovao aoka izara aty de afahantsika milaza hoe takininina nefa mbola vo fanomboana le asa fotsiny zay za zany tsy te hiverina amin'ny tantara hoe nanomboka hatraiza marina moa nidinga ny fifampiresahana tamin'ny vondrona européanna tamin'ny famatsim-bolana io lalam-pirenena fahatelo amby folo fa nresahana teto nandritra ny fotoana lava be zany rina rabe mananjara nisy olona vany tonga teto nyjoro vavolombelona fa amin'ny lafiny anankiray zara ny fitondram-panjakana raha nisy aniny lazaina fa fanomboana ny asa iny azo no irairaina hoy zay ny teny malagasy ilazako azy tamin'ilay fiaonana ilay dialogue politika afako maly voalaza koa fa ndresahana tao anatin'io dialogue politique io ny vokatry ny ady zay misy sy ny fifandonana misy eran'izao tontolo zao anisan'izany ny fifandonana eo amin'ny firenena rosianina sy ukrainianina fatatsika tsara ny zava-misy sy ny fienjana ny tady moromoro ao ambadika ao amin'io satria fatatsika tsara ny toerany vondrona européanna sy ny firenena européanna maro raha io resaka ady any Ukraine io no resahana ary efa nametra-panontaniana mivantana tamin'ny alalan'ny lehibe ny diplomasia malagasy ireo maso ivo eto Madagasikara ny amin'ny takininina ny position any firenena malagasy amin'io de nilaza amin'ny malagasy fa sady tsy momba ny atsiny tsy momba ny aroa tsy manakola zay de mbola voaresaka kely teo zay tamin'ny fivoriana fakomaly io ilay resaka dialogue politique io mbola voaresaka kely tao momba an'izay inona ny dikan'izay rina rabe mananjara misy dikany eo misy dikany eo satria tsy mahafa-po ny mpiara-miombonantoka ilay za sakiteny hoe ilay position ny raisin'ny firenena malagasy na hoe position ny raisin'ny mpitondra fanjakana malagasy fa ilay tsy fandraisana position mihitsy rina rabe mananjara ary misy fetraika maro amin'ny toeran'ny Madagasikara eto amin'izao tontolo zao samy mahalala an'izany ange
fa amina situation anankiray amina toejavatra anankiray mila manapa-kevitra ao anatin'ny fotoana anankiray ny amin'ny hoe na inona zavatra nitranga rehefa vandana kosa de kare zay ny zava-misy nandeha be tato ny resaka tato ato hoe nisy mpanohana ny fitondrana nandritra ny taona maro ary tena mpakalaza ny fitondram-panjakana mihitsy fa tao anatin'ny fotoana foy rehefa nahatsapy hoe tsy lasa tsonikosa tsy ahitana tombony resy lahatra fa tsy ahitany vahoaka tombony ny asa taon'ny fitondram-panjakana de naneo hevitra mifanohitra am'izay ny lazay ny teny aloha de omena tsiny ilay olona rehefa mahatsapa ny zava-misy fa zay le atao hoe mandray position ao anatina fotoana anankiray zay ilana andraisana position de zay no mbola mahatonga n'io resaka io mbola miverina mbola tabatra foana fa ina moa dika leo tsy momba ny atsina nyareo tsy manakola zay na rabe manazara dika zany ange de zao hoe minitsy mijerina zava-misy any avy alao iady zay iady avy alao hopotika zay hopotika avy alao hofaty zay hofaty fa ny tombotso ampitondra fanjakana manokana no jerena de alao minitsy mijery an'izany zavatra avy eo nefa hiaran'le vokatry le krizy ianao rehefa avy eo tsy hitanao zay hita tanana an'le raharam-pirenena aty amin'ny firenena malagasy de hoy isika hoe fahakanosana ary tsy fandraisana andraikitra ho any zao tontolo zao fa indrindraindrindra ho an'ny firenena zay tantanana izany position zay lazaina fa tsy mitanila tsy momba ny ato tsy momba ny aroa tsy manako lazaina izany ndresahana tao anatin'izany dialogue politique zany ko riny rabe mananjara ny fanamafisany vondrona européanna mahazava-dehibe ilay dingana makany amin'ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra ary ny fanatanterahana an'izany dingana izany de tokony iombonany rehetra efa tamin'ny volana mera nandalo teto ilay délégation avy amin'ny vondrona européanna fatatsika tsara zany efa ndresahana teto foana koa izay manaraka manao tombanezaky ny fifidianana aty Madagasikara zany hoe raha ny fifidianana farany teto de mbola ny taona 2024 sy ny taona 2024 de efa nilaza n'io fomba fijery io izy ny aminy hoe tokony idirana lalindalina kokoa ny fifampiresahana eo ampisehatra ara-politika mba hatongavana am'izay ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy hoe processus électoral inclusif et consensuel zay et transparent ndraindray tsika mety ho azy fakapanahy etrehtra hoe mitovitovy zany inclusif sy consensuel zay fa rehefa tena mandinika lalina tsika mamakafaka ny voambolana de mahita fa misy dikany ngeza be zany ary zany rina rabe mananjara de fantatsika tsara fa mifanojo tamin'ny eritreritry ny komity mpanomana ny fikaonan-doam-pirenena izay mirona indrindra makany am'izany fijerevana fomba fijery iombonina ny mpisehatra rehetra tsy hanavahana foronana tsy hanavahana antoko tsy hanavahana fiaviana zany mba hiara hijerana zay processus électoral irosona makany amin'ny fifidianana milamina sy ekeny rehetra izay fa inona ny zavatra mitranga rina rabe mananjara matoa misy zany fomba fijery zany hoe mila mafisina ary tena zava-dehibe io processus io de satria samy mahatsinjo na zany ireo antoko politika sy mpisehatra ao anatin'ny fifidianana izay mandinika isan'andro ny zava-misy eto Madagasikara na ny vondrona iraisam-pirenena satria tsika tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina eto am'izao tontolo zao samy mahatsapa fa misy zavatra tsy mety ny zava-misy am'izao fotoana zao raha mety ny ao rina rabe mananjara tsisy andany andro am'izany tsy andany andro am'izany mpisehatra politika tsy andany andro am'izany ny vondrona iraisam-pirenena fa misy zavatra tsy mety ao ary ny atao hoe misy tsy mety de misy tsy milamina de eo tsika gaga ilazan'le filoham-pirenena hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa matoa hoe misy tsy milamina de adika hoe misy krizy eto Madagasikara raha iresaka fifidianana fotsiny tsika krizy politika moa ho resahantsika eo rehefa avy eo fa raha iresaka fifidianantsika krizy électoral zany politika ihany zany mahazatra ny sofina ao fa tsy ny zava-misy iainana amin'ny ankapobeny akory de ilay fomba fiteny hoe krizy post électoral zany hoe ao aorian'ny fifidianana
vao miseho ny endrik'ilay krizy zay le hoe krizy post électoral dia vita ny fifidianana 8 sy 7 dia samy mieritreritra hoe tsy nisy le krizy tsy nisy le krizy électoral satria tsy nisy le endrika nisehon'ny krizy post électoral izay diso tanteraka mihitsy satria zay le tenenga mahazatra ny sofina sy mahazatra ny maso fotsiny le hoe ny atao hoe krizy post électoral ave dia le fanoerana ny voka-pifidianana foana tsy zay ihany no atao hoe krizy post électoral fa matoa ny vondrona européanna tamin'ny taona 8 raha nanao tombanezaka ny fifidianana farany tamin'izany efa nilaza fa misy recommandation maromaro napetrany ary napetrany nomena ny filoham-pirenena mihitsy hoe mila jerena kely ty hanatsarana ny ho avy dia midika zay fa efa misy tsy mety taorian'ny fifidianana farany ary zay efa endrikana krizy post électoral ireny fanambarana mivoaka tetsy teroa ny fisian'ny doublon zay hita taty oriana ny fisian'ny liste électoral zay tsy araka ny tokony ho izy efa krizy post électoral nge zany satria taty oriana ny fifidianana vao nivoaka le izy fa zany hoe tsy nisy le fanoerana n'lay voka-pifidianana an-dalambe dia toy everin'ny sasany fa tsy misy lay krizy post électoral fa tena nisy krizy post électoral ary vokatra zany krizy post électoral taorian'ny taona 2014 zany no mahatonga ny vondrona européanna amin'izao fotoana izao miteny hoe mbola mila mafisina ilay processus électoral inclusif consensuel et transparent fa raha tsy misy zany crise post électoral 2019 zany tsy teny an'izany mpiara-miombona antoka amintsika izay aoka tsy adino fa mamatsy vola any Madagasikara amin'ny sehatra maro indrindra amin'ny fifidianana raha tsy nisy zany crise post électoral zany tsy ilazy izahay efa taona vitsivitsy lasa zay hoe tsy mety ireo lalàna amin'ny fifidianana ireo raha ireo no hitondrana ny fifidianana ho avy satria tsy hanana zay mpitondra fanjakana fahamarina toerana ary ny zava-misy ange amin'izao fotoana izao efa tsy ao le fahamarina toerana dia zay le lazako tany am-piandohana teo Irina Rabemananjara ny amin'ny hoe misy contradiction misy fifanoerana ny zavatra lazain'le filoham-pirenena milaza izy fa ilaina ary hitolomany mafy ny sy stabilité eto Madagasikara nefa milaza izy fa tsy misy krizy eto Madagasikara tsika hoa tsy resaka fa tsy krizy politika aloha krizy ara-pahasalamana efa tsy misy farany io krizy ara-tsosialy efa raha mahity io krizy ara-toekarena moa efa iombonana amin'ny rehetrarehetra fa krizy ara-politika ny resantsika milaza izy fa tsy misy krizy eto Madagasikara nefa ny fihezanteny manaraka dia filazany fa mila asiana fitoniana sy fahamarina toerana eto Madagasikara raha tiana androso midiky zany fa tsy maro toerana ny fitondram-panjakana ary izy mpitondra fanjakana dia efa mahatsapa fa tsy misy ny fitoniana ary tsy maro toerana ny fitondram-panjakana ka ilaina ilay fitoniana ao anatin'ny segondra vitsy monja mba tsy tenenako hoe kabary anankiray dia efa misy zay fifanoeran-kevitra avy aman'olona anankiray tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena izany ka za Irina Rabemananjara tsy ady hevitra be ny amin'ny hoe misy ny krizy sa tsy misy ny krizy fa amiko misy ny krizy mahazo manao radio trottoir ny mpanao gazety manontany amin'ny olona amin'ny ankapobeny misy ny krizy sa tsy misy ny krizy dia ndao ifanisa iza mahita hoe misy krizy eto Madagasikara zay miteny rehetra dia iza no momba n'ilay tenen'ny filohan'ny repoblika hoe tsy misy krizy eto Madagasikara dia hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa mila fitoniana mila stabilité eo nge le fifanoerana amin'ilay zavatra teneniny Irina Rabemananjara dia miandritsika hoe mandalantsika hoe inona raha ny dikan'izany dia nalay maso ivo nisy ambassadeur maromaro nanatrika tao ny ambassadeur ny Union européenne voalaza fa nanatrika tao solotenan'ny ambasaden'ny France ny chargé d'affaires prakitra raha moa filazazy amin'ny fiteny malagasy nanatrika tao nisy nanatrika tamin'ny alalan'ny ino moa visioconférence ny ambassadeur sasany indrindra ireo tsy mipetraka eto Madagasikara fa mpikambana ao anatin'ny vondrona européenne na ireo mametra-panontaniana mihitsy inona raha ny dikan'izany resaka zany tsy misy krizy eto Madagasikara fa mila stabilité dia gagy ianao ozy izy fomba fiteniny ankizy fa ny zava-misy eto Madagasikara Irina Rabemananjara
dia ny tsy fahaizany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao voalohany mitana ny anjara toerany amin'ny mahampitondra azy faharoa mizara ny andraikitra ao amin'izy samizy zay le hoe famaritana ny anjara andraikitra ny tsirairay fa fahatelo manome ny anjara andraikitry ny mpisehatra politika acteur politika hafa ivelany ao anatin'ny mpitondra fanjakana ao ny fanoerana ao reo milaza hoe elan'elam-panasiny sisa tsy hain'ny fitondram-panjakana mametraka andreo amin'ny fanaovana politika nge misy endrika isan-karazany isehoany zany fanaovana politika zany amin'ny firenena anankiray fa diso mipetraka sy mifantsika loatra ao andohan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao lay hoe fifaninanana ara-politika fa tsy lay fiaraha-miasa ara-politika miaingy rehefa tena diniantsika lalina dia hitatsika efa hatrany am-boalohany miaingy amin'ilay tahotra lehibe indrindra tahotry no voaongana tahotry no voakina ny olona nianatra mitarika nge ny olona tena mpitarika nge ary nianatra hitarika mahazaka kina ary nianatra amin'ny fomba fandraisana kina ary zay no ilana ny demokrasia amin'ilay endriky ny fanoherana sy ny fanohanana natao ametrahany mpanohitra ny ary faninasa azy zay le fanakianana fa rehefa ny olona anankiray no tsy mahataty fanakianana voalohany indrindra tsy mpitarika izy zany faharoa miseho le endrika tia jadona azy dia hoy ateo hoe ny olana ny fitondram-panjakana sy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia diso matahotra loatra n'ilay iongana dia diso mametraka loatra eo anoloany ilay fifaninanana ara-politika zay miresaka rehetra dia lazaina fa miakaseza zay miresaka rehetra dia lazaina fa anonga-panjakana seza samy manany azy fa tazoniny ianareo raha ohatra ka iny no mahasarotiny ianareo fa tsy an'lay resaka tsy lay fifaninanana ara-politika no tokony atao zava-dehibe fa lay fiaraha-miasa ara-politika compétition politika ny anankiray coopération politika ny anankiray sy ny fahaizana miaina ary rehefa zay tafiditra ao anatin'le coopération le fiaraha-miasa ara-politika zay fahaizana mifampiaino zay ahafahana manatsara ny tanjona ngery narabe mananjara dia ny ahazon'ny vahoaka tombony mivantana sy aingana fa tsy hoe efa taona 5 taona teorina mbola tsy hita le tombony fa vao mainka amin'ny fahatyantoka no mipoitra rehefa tao ny bilan ary zay ny zavatra mitranga hoavy moa tsika mitaremarika isan-karazany mandeha tsy kelikely satria hanao bilan ty mandaty amin'izay tsika dia ho avy ny taremarika dia ho hitantsika hoe aiza miiba sy miabo sy ny aotra dia zay le teny resantsika teo hoe ilay coopération politika tsy hainy ty fitondrana ity ary rehefa fehezina ny zava-misy notion ny atao hoe fanaovana politika mihitsy no tsy aoriana rabe mananjara mba tsy tenenako hoe efa tsy politika tsony no ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao efa zavatra hafa ary mivaona tanteraka amin'ny fenitra ny fanaovana politika sy ny fenitra ny demokrasia eran'izao tontolo izao aty amintsika mahason'izao tontolo izao satria gaga hoe fieritona teoriana mbola toy ny vao manomboka zavatra foana na mifihetsika toy ny manao propagande foana mampanatena foana fa mandavo tapitra zay no nahatonga nisy fotoana ary narabe manantsara ny tena hoe aloha ny fitaterana ho an'ny matianina fitaterana aloha ny fandrarahana ho an'ny mahay azy fa aloha ny fanaovana politika ho an'ny mpanao politika ho an'ny olona ny omana hanao politika ho an'ny olona nandalina politika ary ho an'ny olona tena vonona hanao politika fa tsy hanao business ho an'ny tenany fotsiny iny rabe mananjara eny ary mahazavy zay fanazavany ny député Mamrabe Indriny zay misy ho tsakotsakoana tsara mihitsy miainga amin'ny zava-misy mandeha ny fotoanantsika fa mamarapara antsika député Mamrabe Indrina tsy azo atao ambany zavatra ihany koa ny fiainana any amin'ny district any any Ambohidratrimo any inona ny vaovao any tanàna any ny faraparany eny zao dia hoe nisy fandravana trano ahoana misy fiantraikany be zany nisy fanamboaran-dalana sinsiatsika raha tsy hoe fa lava mihitsy ny trano inona marina ny zava-misy ary inona ny vaovao tsara ho fantatra député ay le any amin'ny commune mahitsy avaratra ny rehefa riny zany mahitsy
ampanotokana tanety be mahazaza tsy ahivoko kelagna mba ny tantara ariana tany amin'ny taona 17 tany hoany a raha nitsidika niny faritry moriandro moa ny filaza azy amin'iny faritra misy ana iny ny filoam-pirenena tamin'izany fotoana zany dia nanao fanambarana lehibe ny amin'ny hoe hanavaozana ny lalan'ny atody sy ny lalan'ny landy zany lalan'ny atody sy ny lalan'ny landy zany samy miala eo mahitsy amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny a eo tapin-tanàna mahitsy lalan'ny atody a eo tapin-tanàna mahitsy mena varatra mandalo ny hôpitaly ny Bejofo iny a dia mena varatra makany tanety be mahazaza nahoana moa no atao hoe lalan'ny atody dia satria raha eto Madagasikara io le ataontsika amin'ny fiteny kisangisangy hoe fanjakan'ny atody iny faritra iny saika any no isin'ny famokarana atodina koa lehibe indrindra zany hoe misy ny fiompiana akoman'atody lehibe indrindra eto Madagasikara amin'ny distrikty Ambohidratrimo zany dia ilay lalan'ny landy a eo mahitsy ihany koa fa mena atsimo mandeha mamonjy ny manamorona ny kopa satria faritry renirano ny kopa moa no mamaritra ny farany atsimo amin'ny distrikny Ambohidratrimo mandalo any Bevomanga ny farantsana rehetrarehetra iny avy mandalo any Iarnarivo nahoana moa no atao hoe lalan'ny landy satria amin'iny faritra iny no misy ny fiompiana landy zay anisan'ny lehibe indrindra ihany koa tamin'ny fotoanandro ny teto Madagasikara ary mba nyainana tao anatin'ny fotoana faraparany a dia tena sarotra za tsy miteny hoe tsy afaka fa tena sarotra zany mitondra atody avy any amin'ny faritry mahazaza izany a hiakatra Tananarivo isan'alina isan'alina saika tena hoe isan'andro fa amin'ny alina sy amin'ny maraina moa no tena miakatra ny mpanatitra atody avy any a dia nisy an'izay tetikasa izay dia rehefa nandeha moa le tetikasa fa azo ara-potoana ny famatsim-bola tamin'izany fotoana zany a fa niova ny fitondram-panjakana teto Madagasikara nandeha ihany ny tetikasa ny orinasa efa fantatra ny anao azy vita somatsara le asa fa tao anatin'ny fanaovana le tetikasa dia nisy ilay lalan'ny atody ny resaka eto a nisy ny toerana maro saika ny akamarony mihitsy fanitarana ny sakan'ny lalana ny arabe ary tena lasa lavitra saika anisan'ny arabe lehibe indrindra teto Madagasikara ny lalana makany amin'ny tanety be mahazaza raha izay refy tany ambolohany zay ny voatazona satria saika nahazaka akato voa mihitsy tany tamin'izany fotoana zany fa mazava ho azy fa betsaka ny tanàna rava betsaka ny trano fonenana rava betsaka ny tambaro voatototra betsaka ny tapitanety tsy maintsy narenina raha ohatra ka zay ny natao fa taorian'ny fifampiresahana satria sarotra ny tantanana ny olana ara-tsosialy nateraka zany a dia natao amin'ny refiny ataoko hoe standara zay ny amin'ny ilazana azy lay lalana vita somatsara le lalana fa tao anatin'ny fanatanterahana an'le lalana tena ny teny dia natao aloha ireo faritra zay tsy de nisy olana loatra satria tsy nisy trano fonenana natao aloha ny ouvrage rehetra natao ny totofana zay faritra kely azony totofana narenina natsahana zay azony natsahana fa rehefa tonga amin'ny faritra misy olombelona misy tanàna dia teo no nitsoka satria tanàna io tanàna vitsivitsy ny lalovana ao anatin'ilay lalana ray manontolo iny tsy maintsy nisy ny fampiresahana tamin'ny fitondram-panjakana nitoy ny asa na dia niova raha ny mpitondra fanjakana dia tao anatin'ilay fampiresahana dia ny hoe mila azera amin'izay ireo trano fonenana sy trano fiompiana isy trano fiompiana karaka ny voalaza hoe toerana fiompiana be iny zay voakasika tao anatin'le izy mazava ho azy a fa sarotra ho an'ny vahoaka ho an'ny mponina no hoe teneniny ianao hoe miala amin'io dia ho aiza rehefa avy eo fa natao jerena marimaritra ny raisana rehetra dia nidina raha ny teny efa tamin'ity fitondran'ity amin'izay nidina ny fitenenana avy any amin'le ministera voakasika hoe tsy hisy ny fandravana ny trano sy ny tanàna sy ny tamboho na inona zay lalovan'le lalana raha tsy voahonitra mialoha daholo reo olona voakasika manao fanomerana sy ny
fandraisana ny lisitra olona voakasika zany reny rabe mananjara tsy vita vetivety de ary natao zany fa ilay fanonerana tsy vita mihitsy mandraky tiany androany efa nisy ny fianana tamin'ireo olona voakasika niaraka tamin'ireo tompona andraikitra sy olom-bo fidy teny fotony rehefa tena tonga ny amehana hoe efa tonga am'izay fotoana efa io sisa tsy ahavitana an'le lalana de nandeha fiangaviana hoe efa voaray aty anivon'ny ministera daholo ny momba nareo rehetrarehetra efa mikarakara ny anivon'ny tahirom-bolam-panjakana ny amin'ny amohana ny volanareo so ny avo reto taratasy reto ahafahana mamoaka an'le vola de samy manokatra konteny amin'ny banky amindrana an'le vola fa miangavy ny fitondram-panjakana zany ny zava-nisy mba tsy tenenako hoe nanery ny fitondram-panjakana kanefa miendrika sasany tena naneriko tamin'ny alalan'ireo tompony andraikitra teny fotony ny amin'ny hoe mialahy ianareo iala hoy zary le olona kanefa noho izay zavatra nitranga zay de voatery tsy maintsy ny ala le olona eo amin'ny commune mahitsy ohatra amin'le fokotanina tandrokomby any amin'ny fianakaviana any amin'ny fitopolo any ny voakasika tsy vitsy zany commune mpantokana misy voakasika commune tanety be mahazaza misy voakasika de niala reo olona reo satria efa nantenaina fa efa tena akaiky ny fahatongavan'le vola vita tanteraka le lalanao ary vita mikutana miala eo mahitsy mandra-pahatonga ny tapitananana tanety be mahazaza 7 minitra 7 minitra de tonga raha ohatra ka natao adiny ray latsaka fefany teo zany lalana zany teo aloha lalana zay mirefy eo amin'ny 10 kilomètre eo fotsiny zany fa ny vola tsy azo fa mandraky tiany androany ny vola tsy azo misy am'ireo olona reo niala tamin'ny trano fonenany de misitrika namboarina zany ny trano fiompiana mba ahafahana mipetraka aloha hoe mandra-pivoaka ny vola ahafahana manampy ny eo am-pelantanana le vola tsy fantatra hoe rovina zany mandraky tiany androany rina tsy misy ninninina ary ny tena olana rina ao anatin'le izy de mifanilaka na ny commune na ministera ny asa vavety resaka lalana io na ministeran'ny fitantanam-bola ny am'tahirom-bolam-panjakana zay lazaina fa efa any efa miandry fakatoavana zay foana moa le teny miandry fakatoavana miandry sony farany teora moa de lazaina fa lasany amin'ny fiadidinan'ny repoblika indray le taratasy zany ny feo voaka rehefa miona amin'le fokon'olona tany fotony de zany ho ny feo enondry zareo hoe lasany amin'ny présidence indray ny dossier rehetrarehetra de zay mahataraiky de hoe mbola mila verina ndray ny faramarinana hoe tena reo marina ve le olona vo tena nisy marina ve le trano rehefa nirodana tanteraka efa lasa lalana zay zao ny zava-misy mafana any amin'ny azo lazaina hoe mafana any amin'ny distrikana Ambohidratrimo raha ny herinandro vitsivitsy fara zao rina rabe mananjara ny resahana ary niandry izay mahasoa azy izay azony izany zony rehetra zany ireo fianakaviana sy mponina voakasika de eto zay de manao antso avy antso miantefa makany amin'ny fitondram-panjakana efa azo lazaina tsy manan-ke alofa nyreo olona reo satria ny trano fonena ny andavanandro mihitsy no ny sorona sy ny ravana ary niala tamin'izy ireo lasa manofatrano ny sasany nefa tompony teo lasa misitrika any amin'ny fianakaviana hafa miara-monina ny fianakaviana hafa ny sasany araka ny voalazako teo lasa mampiasa trano fiompiana ny sasany mba honenana ary lasa mifindramonina mihitsy ny sasany nafoy ny fiainana rehetra tany amin'iny faritra misy azy iny manao antso lehibe amin'ny fitondram-panjakana zahay amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka anay mba hijerena akaiky an'io resaka io fa tsy zaka ny mponina intsony matoa manomboka mivoaka indray ny feo ary rehefa tsy zaka mimponina de tena tsy zakany zay manao antso zay ny asiany mangarahara satria matetika rina rabe mananjara rehefa manao tetika asa ohatran'io any amin'ny dingan'ny famakafakanana le ataontsika hoe etude de efa fantatra ny mety ho filana amin'ny zavatra ohatran'ireny ary tafiditra ao anatin'ny teti-bola an'ilay tetikasa reny ary tsy hanomboka ny tetikasa raha tsy efa ao anatiny zany hoe efatra ny ampiandohan'ilay tetikasa talohan'ny taona 2024 azo nareo ny dikan'izany no efa tokony tao anaty teti-bola ary mino zahay fa tao anaty teti-bola io e izany fanonerana ny olona zany fa rehefa tonga ny tokotokony anonerana ny mifanilika le
le fitondram-panjakana ny aminao izy ny tokony amoaka an'le vola de milaza fa mbola mila fankataovana etseroa miantso zahay avoa volan'ireo vahoaka ireo fa raha tsy zany a lasa famonoana vahoaka ilay tetikasa manaiky zay fa ilana le izy ary zay de resy lahatra fa azo hoanina ny lalana mahavelona ny lalana tsara ary ahafahana miaina sy mampitombo ny ambainday ny toe-karena malagasy fa tsy natao amonoana ny vahoaka le izy avoay ny volan'ireo fianakaviana ireo a de milamina sika eny ary mazava zay dia irina ny vahany zany olana izany a zay ihany koa no etsika mamarana ny fandarana miara-manonja MBS radio madata amin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany a isaorana ireo niara-ny asa rehetra nafana nanatotosahany ity fandaran'ity teo a ny député Mamy Rapendrina teo ny namana fanira safy manantany zay any amin'ny toerana any izy ny trano-vatana teo tamin'ny alalany an'izao taripy isaorana ny teknisianina marobe ao ambadika ao sy ny teknisiany ny MBS miparitaka manerana ny Madagasikara samy tain'Andriamanitra veloma tompoko veloma tompoko